Alléluia. Alléluia. Miarabantsika rehetra indray tonga amin'ity fotoana androany ity. Bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui. Fotoana faharoa amin'ny fivorian'ny vehivavy dia miarabandreo rehetra izay manaraka mivantana. Donc c'est notre deuxième jour de séminaire et bienvenue à toutes celles qui sont en ligne aussi. Miarabantsika rehetra izay tonga eto androany mety misy vaovao androany, mety misy efa tamin'ny heriny. Donc bienvenue à tout le monde, peut-être qu'il y a des nouvelles ou celles qui ont été ici samedi dernier. Tenenina eo akaikinao hoe tonga sondray ianao androany hoe. Donc dis à ta voisine bienvenue. Dia mino aho fa tamin'ny herintsika fa nandray zavatra be tamin'ny tompo efa voata. Donc j'espère que samedi dernier nous avons reçu beaucoup de choses. Dia mino aho fa androany indray mbola handray ihany tsika. Et j'espère qu'aujourd'hui on va encore recevoir beaucoup plus. Dia araka ivavaka isika metraka amin'ny fotoana am-pelantanan'ny tompo. Donc allons prier, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Araka itsangantsika ary dia Donc ivavaka. allons nous lever. Jesosy eo misaotra anao indray zahay amin'ity fotoana androany ity. Jésus, nous te remercions pour aujourd'hui. Mankasitraka tompo satria ianao no nitantananay teto androany dia mivavaka Jesosy. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous guides ce matin. Ho an'ireto rahavavy reto tompo tena hoe ianao indray nikasika amin'ny fony tsirairay avy amin'ity fotoana androany ity. Et que tu puisses toucher le cœur de toutes les sœurs ce matin. Dia manantena anao zay Jesosy, tena matoky anao zay. Et nous espérons en toi, nous te faisons confiance en toutes choses. Anao zay Jesosy fa mbola misy zavatra indray ambaranao amin'ny tsirairay avy amin'ity fotoana androany ity. Alors nous savons, nous espérons que tu as encore des choses, que tu as prévu beaucoup de choses pour nous ce matin. Ianao nikasika ny fo androany Et c'est toi qui touches les cœurs ce matin, Seigneur. dia mankasitraka tompo anao ny voninahitra Jesosy, À anao toi ny seul la dera, anao ny gloire. laza. À toi seul, Sandrata, Seigneur. tompo. Sois élevé, Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Vai ny fiainana misandratianao sandray resy toerana eo ambony fiderana misandray lay mpanjaka lay masina Savacirai no angatako, savacirai mirainay. Temiakuka, tumpo vao fiainanay, tumpo vai ny fiainanay. Misandra-tianao, misandra, resy ny toerana eo ambony fiderana misandra lay mpanjaka lay masina hoirainay misandra
Antsika tiako zany androany asandra taony tompony tiako ao androany alleluia anandratranao 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 fiderana anandratranao 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 fiderana anandratranao 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 fiderana anandratranao 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 fiderana misandratianao sandrat 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 laisse-le eo ambony fiderana sandrat mipanjaka lay masina hoirainay sandrata 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 otsika ritaka ny tompo androany bolitoa nandratra tsara nandratra ny tompo antsika dia ataontsika iaraka le hira hoe asandratro ny anaranao amen na ny fianako anjakana tonganao mba hamonjy ay asandratro ny anaranao tompo hira ao anao ny fianako anjakanao tonganao mba hamonjy ay avy any an-danitranao avy any an-danitranao hoe ty antany ianao ka mato anay avy eo nitsangana ianao ho any an-danitra indray anaranao no teraina avy any an-danitranao avy any an-danitranao hoe ty antany ianao ka mato anay avy eo nitsangana ianao ho any an-danitra indray anaranao no teraina sandatro ny anaranao sandatro ny anaranao Zao izandroany avy any an-danitranao avy any an-danitranao hoe ty antany ianao ka mato anay avy eo nitsangana ianao ho any an-danitra indray anaranao no teraina avy any an-danitranao avy any an-danitranao hoe ty antany ianao ka mato anay avy eo nitsangana ianao ho any an-danitra indray anaranao no teraina 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Osana minha vigia, Osana, Osana, Osana minha vigia. Mangkalas, mangkalas aisan, ianaranaw, misanjata dia malicho. Osana minha vigia, Osana, Osana, Osana minha vigia. Zay manana tanana rehetra ao kitiaka ho an'ny tompo androany. Alleluia. Osana minha vigia, mangkalas, mangkalas aisan, ianaranaw, misanjata dia malicho. Osana minha vigia. Oh, dera, 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 dera na pantaga. Oh, dera, 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 dera na pantaga. Mangkalas aisan, ianaranaw, misanjata dia malicho. Dera na pantaga. Mangkalas aisan, ianaranaw, misanjata dia malicho. Dera na pantaga. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. D'un cœur reconnaissant, sois élevé, sois élevé, ô notre Dieu. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Alléluia. D'un cœur reconnaissant, sois exalté, Seigneur, sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, alléluia. Teras laza ho anao tompo, alleluia. Voninahitra ho anao Jesosy, tsisy nitoanao raha eo, alleluia. Teranao zay, tsisy toanao, tsisy takanao. Mahagaga ianao tompo, alleluia. Fatimi sini tuanao, Fatimi sini tuanao, Fatimi sini tuanao. Dô veantsika ihany zany a, mora kely le tonony hoe tsy misy toanao zay ihany ny aveantsika. Alleluia. Fatimi sini tuanao,
Sodra ton tompony tananao. Alleluia. Miteranao zahay. Car il n'y a personne comme toi, Seigneur. Car il n'y a personne merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Car ton nom est si merveilleux. Tu es le roi. Chantons ensemble. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Miderana, Miderana, Waktu Miderana, waktu Miderana, waktu pancajala. Appelle Shalom Tuelan Isabel, Miderana, Miderana, waktu Miderana, waktu Miderana, waktu pancajala.
vivant, mes sœurs. Eto amin'ny Amen. fanatrehan'Andriamanitra velona Et tsika on chante raha de tout mon cœur. Alors s'élève un chant. anandratra hira. Et puis qu'est-ce que ça dit? Que tu es grand. Hoe Andriamanitra dia Que lehibe. tu es grand. Lehibe ianao. Peut-être qu'on ne connaît pas les paroles. Mety hoe tsy haintsika le hira. Peut-être qu'on ne connaît pas les chants. Mety tsy haintsika le tononkira. Mais nous sommes dans la présence du Dieu Fa vivant. eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Nous sommes dans velona. la présence d'un grand Dieu. Eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Nous sommes dans lehibe. sa présence ce matin Eto amin'ny fanatrehantsika amin'ity maraina à ity qui nous voulons remettre notre vie. dia ametraka ny fiainantsika. Nous voulons que notre vie soit entre ses mains. Tiantsika hoe ny fiainantsika dia eo Nous an-tanany. voulons qu'il ait le contrôle de notre vie. Tiantsika hoe izy no ifehan'ny fiainantsika Nous manontolo. voulons qu'il ait au contrôle, qu'il gagne nos cœurs. Mba ny fifehezany ahazony fotsika. Ce matin, je vais vous encourager. Amin'ity maraina ity dia Ne mampahirantsika. soyez pas des spectatrices de la présence du Aokisika Seigneur. tsy hoe spectatrice mpanatrika fotsiny an'izao fanatrihan'ny tompo zao. Mettons-nous debout. Fa ndaontsika hitsangana. Même on ne connaît pas le chant, Na tsy haintsika ary le mais izy. l'Esprit du Seigneur est là. Fa eto ny Le fanamasin'Andriamanitra. Seigneur laisse son esprit nous parle à nos cœurs. Miteny amin'ny fotsika ny fanamasin'Andriamanitra. En chantant ce chant, Rehefa miranty hira ity allons a exprimer notre reconnaissance dia envers tena ce aneo grand Dieu. fakasitrahana an'Andriamanitra tsika. C'est lui qui est grand. Izy ny lehibe. C'est lui qui peut tout faire. Izy afaka manao ny zavatra C'est lui qui rehetra. peut changer notre vie. Izy afaka manova ny C'est fiainantsika. lui qui peut nous délivrer. Izy afaka manafaka atsika. C'est lui qui peut nous guérir ce matin. Izy afaka manasitrana antsika amin'ity N'importe maraina quelle ity. guérison que nous attendons. Ninina fanasitranana tsisy mihoatra La lavitra guérison de notre corps, fa ny fanasitranana ny la guérison vatatsika, de notre âme, ny fanasitranana ny la fanahintsika, guérison de notre ny cœur. fanasitranana ny C'est fotsika ce grand Dieu-là par son dia io Saint-Esprit Andriamanitra lehibe io ny qui afaka peut manao nous toucher an'izany. ce matin. Izy afaka manao ny zavatra rehetra amin'ity maraina ity. N'ayez pas honte de la présence de Dieu. Ndao hiditra eo amin'ny Ne fanatrehan'Andriamanitra. soyez pas orgueilleux de vous briser devant le Seigneur. Aza miavinavina fa ndao hotorotoro eo Brisons le anatrehan'ny cœur tompo. devant le Ndao Seigneur. hotorotoro eo anatrehan'ny tompo ny Que fotsika. tu es grand. Tena lehibe nao. De tout mon cœur s'élève un chant. Ny foko manontolo dia manandratra Est-ce que hira ce ho chant anao. vient de tout notre cœur ce Tena avy matin? amin'ny fotsika vezany iry zany amin'ity On ne chante maraina pas ity. pour un homme. Tsy mira ho an'olombelona On chante isika. pour personne ce Tsy matin. mira ho an'izany Si isika ce amin'ity n'est que maraina notre ity. Dieu vivant au Fa milieu de mira ho nous. an'ilay Andriamanitra Allons velona adorer eto ce anaty Jésus. asika amin'ity maraina ity. Déchirons nos cœurs. Anandratra Pas nos izy vêtements comme amin'ny la fotsika parole de Dieu nous manontolo. dit. Mais déchirons nos Ndao cœurs hanorotoro ny dans sa fotsika présence eo ce amin'ny matin. fanatrehany amin'ity maraina Allons ity. attendre un miracle. Ndao hiandrandra Le Seigneur fahagagana veut faire son miracle dans notre vie. satria anao fahagagana De amin'ny tout fiainantsika mon ny cœur tompo. s'élève un Amin'ny foko chant. manontolo Jesosy Avec anandratra hira ho reconnaissance ce anao. matin. Ndao tena anandratra Avec fakasitrahana respect ce amin'ny matin. fanajana Avec amin'ity maraina révérence ity. ce matin. Amin'ny fanajana amin'ity C'est la maraina présence ity. de notre Dieu. Eto amin'ny Merci fanatrehan'Andriamanitra. Jésus. Sotra Jesosy. De tout mon Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tu es grand, Que tout mon
notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Louons-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout-puissant. Son nom est tout-puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. son nom est tout-puissant. Son nom est tout-puissant. Digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Liveno tumbo Asandra chayana wa myavuli Osana wana tumbo Osana wana Osana Osana Wanizana Kujinira Osana, Osana, Savamata Kanataniwa. Osana, Osana, Wanizana Ujira. Osana, Osana, Savamata Kanataniwa. Sei que Maéria, Maria wamini Ima chumenyale Savamagaka Matami Tandavaga, Tandavaka Rakani Yantura Kewa Tachini Utera Chuma Shakiza Ira Chuni Famute Ira, Osana,
Osana, Osana, Manisana, Ushinia. Osana, Osana, Savamagat, Savamagat, Tu es saint Seigneur, pharmacie nanana, pharmacie nanana. Tsika araka itiako ho an'ny tompondroany dia samy émotion.
On peut prendre place. Alléluia. Alléluia. Itokely ao anaty filazana isika Donc on va continuer avec les annonces. ho amin'izay vao androany vao tonga eto Pour celles qui sont venues pour la première fois, dia ampahafantarina ianareo hoe misy rahavavy tonga avy any amin'ny nosy Maurice, nosy La Réunion sy France. donc on voudrait vous présenter des sœurs qui viennent de la Réunion, de la France et de l'île Maurice. So dia afaka mitsangana nareo Est-ce que azafady. vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Dia mba raisitsika mitehaka izy Donc, ireo. allons les applaudir. Mahazo toerana tompoko. Vous pouvez vous asseoir. Izy ireo Donc elles, tonga eto izy zareo ireo donc elles sont venues ici, nirahan'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Mickey Hardy envoyées par le serviteur du Seigneur, le frère Mickey Hardy, izay ao anatin'ny tambazotra CTMI. qui est dans le réseau CTMI. Zavaiko kely CTMI Church Team Ministries International Donc CTMI, c'est Church Team Ministries International. dia tambazotrana tsy fiangonana izy tsy fikambanana izy fa tambazotra ana fiangonana maromaro sy mpanompon'Andriamanitra maromaro. Donc c'est un réseau qui unit plusieurs églises et plusieurs serviteurs de Dieu dans le monde. Izay mikambana amin'ny fomba fijery anankiray firaisam-po iray izay mitory ny filazantsara ny azo fijaliana. Et qui sont unis par l'évangile de la croix, le message de la croix. Dia izy ireo zany tonga eto Donc elles sont venues ici, izay nirahan'ny mpanompon'Andriamanitra avy any amin'ny nosy Maurice moa no misy ny siège ny CTMI. envoyées par le serviteur de Dieu, et le siège de CTMI se trouve à Maurice. Dia tsara zany ho fantatritsika rehetra izay dia ho antsika rehetra zay te hiditra ao anatin'ny zao réseau izao dia tsy miala amin'ny fiangonana akory isika fa afaka mitambatra ao anatin'ilay réseau CTMI. Donc pour celles qui veulent intégrer le réseau, on ne va pas quitter notre église, mais Fa afaka miditra ao anatin'izao tambazotra izao Mais ny vous fiangonana pouvez- rehetra. mais toute l'église peuvent faire partie du réseau. Ary azafady fa tsy eto an-tanako misy boky amidy rehefa avy eo afaka jerentsika. Misy Donc- boky momba ny fanambiny azo fijaliana sy ny défi de la croix. Donc il y a des livres, il y a 2 livres sur le défi de la croix et les 5 ministères que nous allons vendre. Afaka jifaintsika raha tiantsika fantatra kokoa ilay fomba fijery ao anatin'ilay filazantsara ny azo fijaliana. Donc si on aimerait connaître un peu plus le cœur du Seigneur, la vision, Dia afaka manjifa izay boky izay ianareo rehefa mirava tompoko. donc à la fin de la réunion, vous pouvez les acheter. Eny ary dia amin'izao fotoana izao tsika dia hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa ho raisintsika rahavavy Gina. Alors on va accueillir la sœur Gina. Alléluia. Alléluia. Donc bonjour à toutes. Où sont les sourires ce matin? Je ne vois personne qui sourit. Amen. Amen. Alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra Donc avant d'écouter la parole de Dieu, dia misy zavatra kely fotsiny tiako tenenina. donc j'aimerais partager quelque chose. Voaraiko tamin'ilay fiderana teo. Alors ce que j'ai reçu lors de la louange tout à l'heure, Hoe lehibe Andriamanitra. que Dieu est grand. Zaho manokana Moi personnellement, tena fahagagana ny joroko eto an-trehanareo. alors c'est un miracle si je me tiens debout devant vous. Dia tena tsapako mihitsy izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany. Et je ressens vraiment la grandeur de Dieu. Rehefa mifoha maraina, Quand je me réveille le matin, rehefa miratra ny masoko quand mes yeux
s'ouvre. Merci. dia izy izy hoe velona indray a Alors je me suis dit, je suis vivante, je suis en vie. satria tsika indraindray mandeha amin'ny fahazarana Parce que des fois, nous marchons dans l'habitude. dia hoe matory a Alors on se couche dia mifondray amin'ny maraina et après on se lève comme d'habitude. nefa misy olona Et pourtant, il y a des gens matory a qui se couchent, dia qui tsy dorment, mifotsony izy mais après ils ne se réveillent plus. fa tsika isa-maraina dia nomen'andriamanitra tombony a Mais tous les matins, Dieu nous fait grâce. dia izay no mahatonga ilay hira teo hoe andriamanitra mahagaga Et c'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure, Dieu est puissant. amen Amen. ia izay fotsiny ilay izy Ah, c'est tout Ouais. ce que je voulais partager. dia alohan'ny tena hidirantsika amin'ny ten'andriamanitra dia manana rahavavy tsika rahavavy danina Donc avant d'écouter la parole, nous voulons accueillir la sœur Dan dia manana zavatra hozaraina amintsika izy parce qu'elle a des choses à nous partager ce oui tu peux matin. venir ma sœur Bonjour à tous, je dis à tous puisqu'il y a des frères aussi au milieu de nous, mais bonjour spécialement aux sœurs. Manaona daholo. C'est une grande joie d'être au milieu de vous. Tena faliana be mihitsy ny eto miaraka aminareo zao maraina zao. Sy faliana be. Et comme disait la sœur Majo et la sœur Gina, Araka ny teny rahavavy Majo sy Gina, Dieu est grand, lehibe Andriamanitra. c'est une vraie grâce de le connaître, Tena fahasoavana ny mahafantatra azy, de le servir manompo azy et d'être en vie aujourd'hui. ary dia velona androany manam-pofinaina. Chaque jour est un jour de grâce Isan'andro dia andro fahasoavana foana. et je suis vraiment reconnaissante au Seigneur Dia za tena mankasitraka ny tompo pour ce message que nous entendons, amin'ity filazantsara henontsika ity. cette révélation que le Seigneur a confiée aux serviteurs, au frère Mickey. Ny firahana izay napetrany eo amin'ny fon'ny rahalahy Miki. Je n'ai pas, mes mots sont faibles pour exprimer ma reconnaissance. Kely ny teniko hitenenana ny fankasitrahako, mahavana ny teniko hitenenana ny fankasitrahako, Pour ce message qui a changé ma vie fa ito filazantsara izay nanova ny et qui fiainako continue de me changer. ary mbola manova ny fiainako foana. L'évangile est puissant. Mahery ny filazantsara. L'évangile, justement, que nous entendons, Io filazantsara henontsika ito veut faire de nous des filles, te hampatonga antsika ho zanaka vavy, des filles solides, dia zanaka vavy mahery matanjaka, sur lesquelles le Seigneur peut compter, atokisany ahatonga ny tompo atoky atsika, sur lesquelles les serviteurs de Dieu peuvent compter, ireo mpanompon'Andriamanitra ahatonga atoky atsika koa, qui portent le cœur de Jésus, izay mitondra ny fon'ny Jesosy, au fait, qui portent le cœur de celui qui les a engendrés dans l'évangile. mitondra ny fony ho an'ireo izay nateraka izay nateraka azy tao amin'ny filazantsara. Je viens de Paris, Za avy any à Paris, une église qui fait partie du réseau City Amai. fiangonana miara-miasa amin'ny tambazotra sy TMI. Nous entendons le même évangile. Maheno mitovy ny filazantsara henontsika, Nous sommes unis de cœur. miray fo tsika, Nous avons le même appel. manana antso mitovy isika, C'est celui de ressembler à Jésus. dia mahita vizantsika amin'ny Jesosy. Et ce message travaille ma vie tous les jours. Ary io afatra io dia miasa amin'ny fiainako isan'andro manamboatra ahy. Et pourquoi je suis là, vous croyez? Fa maninona moa za eto hitanareo eto? Pour entendre de la part du Seigneur, Mba te aheno avy amin'ny tompo koa za, pour recevoir de la part de mes sœurs, handray ny teny apetraky ny tompo ampon'ireo rahavavy. qui sont des modèles pour moi, Ireo izay tena modely ho ahy tokoa zareo. que je connais depuis 40 ans. Ary dia efa mihoatra ny 40 taona ny nahafantarako an'zareo ireo. J'ai vu leur vie, Hitako ny fiainany zareo, je connais leur parcours, fantatro ny lalana ny lalovany zareo, je sais le trésor qu'elles transportent dans leur cœur. fantatro ny arena ao am-pony zareo. Ce sont des vrais challenges dans ma vie. Tena fanamby be ho amin'ny fiainako izany. Et ça déclenche dans mon cœur un désir
dia manetsika faniriana ao am-poko zany de recevoir d'elle. andray avy amin'zareo Vous savez, il y a une transmission quand elle partage. satria misy zavatra ampitany zareo rehefa Le Seigneur nous parle miteny antsika ny tompo à travers leur cœur. alalan'ny fony zareo Et c'est une grande grâce. fa tena fahasoavana be zany J'ai tellement besoin de Jésus. tena mila ny jesosy mafy aho J'ai tellement besoin de le connaître. za tena mila mahafantatra azy mafy Les jours sont compliqués. sarotra ny andro amin'izao fotoana izao La vie devient de plus en plus compliquée. miasarotra ny fiainana Et on aura besoin de le connaître de plus en plus. dia mbola mila mahafantatra azy bebe kokoa tsika Pour terminer cette course. ataperantsika an'izao azakazaka izao Et je n'ai pas envie de m'habituer à l'évangile. Je n'ai pas envie de m'habituer à l'évangile. za tsy te hoe mandeha amin'ny fahazarana amin'ity filazantsara ity Majo disait quelque chose de tellement vrai tout à l'heure. nisy zavatra nyteneny ravavy majo zay tena marina Dieu teo est grand. lehibe andriamanitra Et quand nous venons dans sa présence, ary rehefa tonga ao amin'ny fanetrehantsika tout ce qu'il veut voir dans notre cœur, c'est un tout petit peu de foi. ny zavatra tiano hita ao am-potsika dia finoana kely fotsiny Le Seigneur peut faire n'importe quoi au milieu de nous, les sœurs. afaka manao ny zavatra rehetra ny tompo eto amintsika Il veut répondre à nos besoins. dia amalin'ny faniritsika izy Il nous connaît, mahafantatra atsika izy il nous aime, tia atsika izy il nous a appelés niantso atsika izy et il veut vraiment que nous puissions le servir. ary tena zay ny Et sitrapono hoe il itsika veut nous anato rendre azy libres, ary tena te hanafaka atsika izy libres de tout, hanafaka amin'ny rehetra libres du monde, hanafaka atsika amin'izao tontolo izao libres de la mauvaise image qu'on peut avoir de nous-mêmes, hanafaka atsika amin'ny endrika ratsy eritreretintsika momba atsika libres du regard des autres, afaka amin'ny fomba fijeren'ny olona amintsika libres de la peur de l'homme. ho afaka amin'ny fahatahorana ny olombelona Jésus a tout accompli sur cette croix efa nitaterahany jesosy teo amin'ny hazo fijaliana pour daholo faire de nous des femmes libres, anao atsika ho vehivavy pour, afaka pour répondre à cet appel. po amaly an'izao antso Alors ce izao matin, je veux ouvrir grand mon cœur donc zao maraina izao tena hosokafako ngeza ny foko parce que je sais que ces sœurs ont des choses sur leur cœur pour moi satria fantatro fa misy zavatra ao am-pon'ireo rahavavy ireo ho ahy et que le Seigneur ne me renverra jamais les mains vides. Le Seigneur ne me renverra jamais les mains vides. alors ny tompo dia tsy amelana rery tsy amelana tsy amelana rery hoe tsy handray ininona zao maraina izao Alors je vous encourage, dia ouvrez vos cœurs, ouvrons nos cœurs sokafiny ndao hanokatra ny fotsika sika et recevons de la part du Seigneur. dia andao andray avy amin'ny Que le tompo Seigneur vous bénisse. amen Alléluia. alléluia Andaontsika hanokatra ny fotsika. andao allons ouvrir nos cœurs ce matin Atsangano ny tanana izay hanokatra ny fony. alors levez vos mains Amen. celles qui veulent ouvrir leur cœur Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra on tsika. va écouter la parole de Dieu Dia maintenant anasany rahavavy Kamla hiakatra ety ambony. donc on invite la sœur Kamla à venir et Amen. la sœur Ruth Dia hitehaka mafy tsika andraisantsika anazy. allons applaudir le Seigneur Hitehaka ho an'i Jesosy. on va applaudir Jésus Bonjour, messieurs, sœurs bien-aimés. On est content d'être là ce matin. On est bien. Hein? Et est-ce qu'on sent dans notre cœur que le Seigneur, il sait ce que nous avons besoin ce matin? Et le Seigneur, il est fidèle. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui va nous aider. C'est lui qui va nous montrer ce chemin. Nous avons juste besoin de l'écouter et de le laisser réellement parler à nos cœurs. Même moi ce matin, je priais,
mivavaka Et je dis, Seigneur, tu vas parler à mon cœur ce matin. ary za koa dia tena niteny hoe tompo Je sais que fantatro ce fa matin, hiresaka tu amin'ny vas foko ianao parler amin'ity à mon maraina cœur. ity hiresaka amin'ny foko ianao amin'ity maraina ity Nous devons, quand nous venons dans la présence du Seigneur, rehefa tonga amin'ny fanatrian'ny tompontsika nous attendons à ce que le Seigneur puisse nous parler. dia tena miandritsika hoe hiteny amintsika ny tompo Amen. amen Mes sœurs, est-ce que vous savez que vous êtes des sœurs prêcheuses? fantatrareo ve rahavavy izany fa tena rahavavy sarobidy ianareo Vous savez ça? Que fantatrareo vous ve êtes des zany sœurs prêcheuses. tena hoe rahavavy Et, sarobidy et que le Seigneur vous aime. ary tena tia ianareo ny Hein? tompo Et que le Seigneur c'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver. ary izy no nanolotra ny ainy a mba hamonjena antsika Et il nous a sauvés pour un but, ary tanjona nanana tanjona izy tamin'izay famonjena nataony antsika izay afin que nous puissions le servir. mba ahafahantsika manompo Hein? azy Parce que le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous puissions juste avoir nous disons, ben, on connaît Jésus maintenant, ben, on a une petite vie juste pour nous. tsy hoe novonjen'ny tompontsika mba hananantsika fiainana ho antsika manokana Mais le Seigneur nous a sauvés fa raha novonjeny isika pour que nous puissions nous aussi donner nos vies. mba ahafahantsika ihany koa manolotra ny aintsika Le Seigneur l'exemple lui-même. izy a no ohatra alay tahaka amin'izany Quand il est venu, raha tonga izy il a dit au Père, dia nilaza tamin'iray me voici au Père pour faire ta volonté. ray eo ity aho a hanao ny sitraponao Et la volonté de Dieu, ary ny sitrapon'andriamanitra le plan de Dieu, ny planin'andriamanitra c'était que Jésus devait donner sa vie pour nos péchés. dia hoe jesosy a hanolotra ny ainy a ho famonjenantsika noho ny fahotantsika Et c'est pour cela que nous devons réellement saisir cela dans notre cœur. ary izay indrindra ny tokony atakarantsika an'izany ao am-pontsika lalao De comprendre quand nous venons à l'église même mba ho takatritsika fa amin'ny fotoana atongavantsika anatina fiangonana et que nous avons cette attitude dia tokony hanana an'izay toe-po izay itsika que nous sommes venus pour donner nos vies. hoe tonga isika mba hanolotra ny fiainantsika Et le Seigneur, il est fidèle. ary andriamanitra dia mahatoky Et si notre cœur est ouvert, raha misokatra ny fotsika c'est lui qui va nous emmener. dia izy a no hitarika atsika Et mes sœurs, j'avais à cœur ce matin de vous partager certaines choses. amin'ity marainty raha vavisany a dia manana po izara aminareo zavatra Mais bien sûr, nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. fa mazava ho azy avelantsika ihany koa ny fanan'andriamanitra Parce hitarika que atsika c'est pas juste ce qu'on a sur le cœur, tsy hoe izay mionona amin'izay hoe izay ao am-poko mais ihany que fotsiny l'Esprit de Dieu puisse prendre le dessus de tout. fa aoka ny fanan'andriamanitra afaka hitarika ny zavatra rehetra ambony ny zavatra Vous rehetra savez, quand on parle de l'Église, rehefa miresaka hoe fiangonana on parle d'une construction. dia miresaka fanorenana Ok? C'est une construction. zany hoe fanorenana C'est pas juste je viens à l'église, tsy hoe tonga anatina fiangonana fotsiny ihany je vais juste, je viens avec mes besoins, tonga eo a miaraka amin'ireo zavatra takiko je prie le Seigneur, mivavaka amin'ny tompo a il rencontre mes besoins. dia tantaraiko amin'ny zavatra ilaiko rehetra Tout ça, c'est OK parce que le Seigneur, il est là pour rencontrer nos besoins. tsisy olana zany satria izay indrindra raha tonga ny tompo a dia tonga ama ny fitakitsika rehetra Mais le Seigneur nous a appelés, fa ny tompo dia niantso atsika à chacun de nous, mes sœurs, tsika rehetra ireo raha vavisany sans exception, tsy misy a ankanavaka petits et grands. na lehibe na kely Dieu nous a appelés. natsoa ny tompo itsika tsirairay avy Et le temps est court. ary tena manapetra ny Et fotoana Jésus revient bientôt. tsy ho ela dia hiverina indray ny tompo Et ce n'est pas le moment ary tsy fotoana izao a de rester dans notre petit coin. hijanonantsika ao amin'ilay toerana misy atsika io C'est le moment fa fotoana izao pour les sœurs ho antsika rahavavy pour se lever comme une armée dans l'esprit hitsangana tahaka ny tafika ao amin'ny fanahy et de pouvoir prendre notre place ary ahafahantsika mandray ny toerana et servir le Seigneur, toerantsika hanompo ny tompo mais pas à notre manière, tsy amin'ny fombantsika nefa mais à sa manière. fa amin'ny fombany Ok? Pas à notre manière. tsy amin'ny fombantsika akory Parce que vous savez, nous les sœurs, nous sommes tellement zélés.
tsika rahavavy matetika dia misy fientanentanana zay. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Manaiky an'izay tsika Je vois une soeur qui sourit là. misy rahavavy mitsikitsiky Hein? atsy. Nous sommes tellement zélés Tsika tena manana an'izay et hoe on veut tellement faire des choses. mirehatra te hanao zavatra be dia be. Mais nous réalisons de plus en plus qu'il y a un sérieux dedans. Fa matetika hatrany tsika dia mahita hoe misy zavatra matotra ao anatin'ilay izy. Et on doit rester devant le Seigneur Ary manoloana an'izay dia mila mitoetra eo anatrehan'ny tompo isika et on doit comprendre son plan ary mila takatritsika ny planiny. et comment le Seigneur bâtit. Ohatrany ahoana ny fomba fanorenan'Andriamanitra. Amen. Amen. Nous allons tourner un petit moment dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens. Andao tsika hijery ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Koritiana voalohany. Voilà, 1 Corinthiens. Donnez-moi 1 minute. Omeo 2 minitra fotsiny aho hijereko an'izay. Allez, allez. Voilà. Voilà. Donne-moi 1 minute. Voilà. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Koritiana voalohany a toko fahatelo andininy fahafolo ka hatramin'ny fahadimy amby folo. Et l'apôtre Paul, il dit, Voalazan'ny apôstôly Paoly, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomena ahy. Donc, c'est selon la grâce que Dieu lui a donnée. Zany hoe araka ny fahasoavana. Et j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Tahaka ny fanaony mpita marika mahay no nanaovako ny fanorenana ary ny hafa mandrafitra eo amboniny. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Fa tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana dia asehoko avokoa ny asan'ny olona rehetra. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Fa ny andro ny ampiseho azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany ka dia uzantoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia handray valopity izy. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho faty antoka izy fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Mes sœurs, Rahavavy isany, la construction de l'église, ny fanorenana ny fiangonana c'est très sérieux. dia zavatra matotra. Et on aime le Seigneur. Tian'ny tompo isika, Je sais que vous aimez le Seigneur. fantatro tian'ny tompo Parce que ianareo. si vous n'aimez pas le Seigneur, vous n'aurez pas quitté votre maison un samedi matin Mazava ho azy, raha tsy tian'ny tomponareo tsy niala tany atokantranonareo tany amin'ity sabotsy pour maraina venir ity ici pour pouvoir entendre ce que le Seigneur a besoin de nous dire. ka tonga eto andre an'izay zavatra tiany tompo ho zaraina amintsika. Et nous voulons réellement servir le Seigneur Ary misy an'izay etaeta te hanompo ny tompo izay ao anatitsika et nous voulons construire, ary te hanorina ihany koa mais par notre manière. fa tsy amin'ny fombatsika. Vous êtes d'accord avec moi? Manaiky an'izay ve Vous ianareo? savez que nous, les sœurs, on est très très émotionnels. Itsika rahavavy fantatritsika angamba fa tsika dia matetika mandeha araky ny fihetsepo. Et on peut avoir de bonnes pensées. Matetika dia misy eritreritra tsara ao anatitsika ao. On peut avoir de bons plans. Manana planina tsara ihany koa.
Et moi, on peut dire, ben moi je vais servir le Seigneur, je sais que Dieu m'a appelé, je sais que sa main est sur ma vie, moi je vais faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Za tena fantatro fa natsony tompo a te miasa eo amin'ny fiainako izy ary za te hanompo anazy zao ny fomba anaovako azy ohatr'izao ohatr'izao ohatr'izao. Mais je ne peux pas bâtir comme cela. Nefa tsy afaka manao an'izay a. J'ai besoin que le Seigneur puisse réellement faire son œuvre en moi. Mila ny tompo tena manao ilay asa lalina ao anatiko a. Me briser. Manorotoro a. Pour enlever les choses qui ne sont pas de lui. Hanala an'izay zavatra tsy avy aminy. Afin que je puisse être qu'ouvrier avec lui. Ahafahako ho voaro ao aminy. Avec sa vie. Ary tsy hita fa izy no hita. C'est pas ce que nous pensons qui est bon. Tsy hoe izay eritreretintsika hoe mety. Akory no mety. Mais nous devons faire les choses à la manière du Seigneur. Fa tokony hanao an'ny zavatra tokony ataontsika Vous araka ny êtes fomba d'accord ny avec tompo moi? itsika. Miaraka amiko ve nareo manaiky an'izay? Quelque chose de simple, avec notre sincérité là. Zavatra tsotra kely miaraka amin'ny fahatsorantsika anie. On prend un petit exemple pratique. Andao ary andray ohatra tsotra. Ben, allons dire que nous tous, ben, on va mettre la main à la pâte pour préparer quelque chose. Ohatra hoe tsika rehetra zany a miaraka hikarakara zavatra. Et tout le monde vient. Dia tongotsika rehetra. Mais tellement que tout le monde sait, tout le monde est sûr, tout le monde est rempli d'assurance. Hein? On met plein de bons cuisiniers ensemble là. Satria zany tena mpandro sakafo mahay be dia be ny tafiaraka samy mahay ny fomba fanaovana azy daholo ny tsirairay avy. Et pour préparer les affaires, ary mba ahafahantsika miara mikarakara an'io sakafo io zany. Ça peut commencer par des discussions. Dia tsy maintsy hoe afaka ny hanomboka amin'ny resaka resa be aloha le izy. Il faut pas faire les choses comme ça, il faut faire comme ça. Tsy ohatr'izao ny tokony hanaovana anazy fa ohatr'izao ny tokony hanaovana en azy. colère parce que les carottes sont coupées en rond. Mety misy anankiray ho tafotohana satria hafa ny tetehana an'ilay karaoty. Et l'autre va être en colère parce qu'on a préparé ces épices-là comme ça. Ny hafa indray ho sorena satria ohatr'izao ny karakarana an'ito zavatra iray ito. Finalement, chacun va emmener son bout. Ny hafarany a dia samy mitondra ny tsiro tiany ho entina rehetrarehetra. Et tout le monde on met ça dans le pot, dans le... Comment tu dis le récipient ici, là, que tu cuis? Vilany, marmite. La marmite. Dia samy anao anatin'ny vilany ny tsirairay avy. Et on met tout ça ensemble. Dia lasa samy te handrotsaka ao avokoa. Et on juste parce qu'on a de bonnes idées, parce on sait que ça doit être comme ça. Tout le monde emmène, chacun met dedans. Et à la fin, quand on va goûter, ben, il n'y aura peut-être pas de goût. Satria ny tsirairay avy samy mahay samy te hitondra hoe ohatr'izao ny tokony hanaovana azy, ohatr'izao ny tokony hanaovana azy, dia samy mandrotsaka ao anatin'ilay vilany any. Mino nareo fa mety tsisy tsirony intsony le sakafo ny hafarany. Vous voyez là? Azonareo le izy. Parce que pourtant, on est sincère. Hein? Satria tsika tsotra ao anatin'izay zavatra Donc, izay. on est venu pour aider. Hein? Raha tonga tsika tamin'iny fotoana iny dia hanampy ny tanjotsika. Et on a voulu participer dans tout ce qu'il fallait faire pour le Seigneur. Là. Te handray anjara amin'izay zavatra rehetra tokony atao ho an'ny tompo isika. Mais sans cette œuvre de la croix dans nos vies, fa raha ohatra ka tsisy an'izay asany azo fijaliana eo amin'ny fiainantsika izay, nous allons emmener nous-mêmes. dia lasa tsika no hitondra ny Chacun va mettre amin'ny ses fombantsika. talents en avant. Zany hoe ny fahaiza-manao tsika no lasa mialoha ny fahaiza-manao ny tsirairay avy. Chacun va mettre ses dons en avant. Pardon? Ses dons en avant. Ny tsirairay samy aneo an'ilay fanomezam-pahasoavany a. Et il n'y aura pas d'unité. Dia lasa tsy misy an'ilay Ce firaisapo. sera une confusion. Lasa misavorovoro indray ary. Et par exemple, si c'était un enfant qui était dans la cuisine en train d'apprendre de regarder, raha ohatra eritreretintsika hoe nisy ankizy kely tonga atao anatin'ny lakozia mijery mba hianatra. l'enfant va regarder, il va dire, ben, celle-là est en train de se bagarrer parce qu'elle veut mettre beaucoup de sel, celle-là veut mettre beaucoup de piment, celle-là veut mettre ça. Finalement, l'enfant est là, il veut apprendre, mais il est confus. Le ankizy kely sendra tonga atao anatin'ny lakozia hijery saika hianatra amin'ny fandrahoana sakafo mahita izy hoe ny anankiray mifanditra amin'ny anankiray te hanisy sira betsaka noho ny anankiray dia lasa overy ilay ankizy satria tsy hitantsony hoe inona ny tena izy. Vous voyez mes sœurs? Azonareo ve rahavavy? Sans cette œuvre de la croix dans nos vies, raha ohatra ka tsisy an'io asany azo fijaliana eo amin'ny nous fiainantsika io, n'allons pas pouvoir travailler ensemble. tsy afaka niara hiasa mihitsy isika. Nous allons, excusez-moi de vous dire ça, Miala tsiny raha hiteny an'izay. nous on a connu un chemin.
izay manokana dia efa maro ny lalana hitanay. Souvent, des fois, Majo même, la sœur Majo partage. Matetika raha ny ravavy majo mizara, Ben, on peut même, comme si on se, comment je vais dire ça? Bon, l'expression créole, on peut dire comme si on va se manger nous-mêmes. raha tsy haiko raha amin'ny fomba créole ny fitenenana azy ohatrany hoe mifampinana izahay. On est supposé d'être des soldats. Raha ohatra ka comment? On est supposé d'être des soldats. Raha ohatra ka tokony hoe tafika miaraka zany izahay. Et finalement, au lieu que les soldats sont en train de combattre l'ennemi, raha ohatra ka tokony ho tafika miaraka miara-iady amin'ilay fahavalo mitovy, maintenant les soldats se bagarrent entre elles-mêmes. dia lasa zay samizay indray no miady. Finalement, on se tue nous-mêmes. Zay samizay indray no mifamono. On se fait du mal nous-mêmes. Zay samizay indray no mifanome miteraka zavatra ratra any anatinay. Parce qu'il n'y a pas de vision. Satria tsy misy alay vina. On a fini d'oublier. Adinay tanteraka ilay vina. Et chacun est en train de regarder notre propre vie. Dia ny tsirairay avy lasa mijery ny tenany manokana, ny fiainany manokana. Mais quand on vient pour servir le Seigneur, fa rehefa tonga isika hanompo ny tompo, nous devons être dans un endroit dia tokony eo anatina toerana anankiray pour toujours apprendre. dia hoe vonona ny hianatra hatrany. Toujours mandrakariva vonona ny hianatra. Et croyez-moi, cette chair-là, elle est vivante. Ary minoa fa ity nofo ity dia tena velona tokoa. Parce que notre chair même, elle n'aime pas apprendre. Satria na io nofontsika io ary dia tsy tiany zany hoe mianatra izany. Notre orgueil, elle est là. Ny avinavontsika dia ao. Ben, c'est pas Routsi qui va venir me montrer. Tsy rotsy mihitsiny ny andeha hanoro ana zavatra anankiray. Moi, je sais comment faire. Za haiko hoe ahoana ny tokony atao. Et je prends mon petit chemin. Dia raisiko ny lalako samy rery. Est-ce qu'on va pouvoir construire comme cela, les sœurs? Afaka hiaraka hanorina ve tsika amin'izay fomba izay C'est pour ravavitany. cela, c'est important, cette révélation. Cette révélation du message de la croix, c'est très important. Zay ny tena mazava-dehibe ny fanambaran'ity filazantsara ny azo fijaliana ity tena zava-dehibe. Sinon, on entend un message, on regarde, je sais pas moi, une émission, on entend des messages, on va sur Internet, on va aller surfer un peu. On entend un message, on écoute ce message. Raha tsy zany dehibe ny afatra na toriteny afaka ienotsika, afaka miditra anaty internet tsika, afaka mieno toriteny maro isan-karazany tsika, afaka mandrehana isika. Et peut-être que je suis en train de lutter dans mon couple. Mety hoe mandalo zavatra sarotra ny fiainatokantranoko mipivady. Et un est en train de me dire, il faut faire ça, comme ça. Pas, premier pas, deuxième pas, troisième pas. Dia mety hoe misy afaka manoro anao hoe zao ny zavatra tokony ataonao, ito ny dingana voalohany, dingana faharoa, dingana fahatelo. Et j'écoute un autre. Dia mieno l'autre kafandray est en train de me conseiller dans une autre direction. Dia zavatra hafa mihitsy indray no atoron'ilay olona anahy. Et c'est comme cela que nous, le peuple de Dieu, ary ohatr'izany itsika vahoaka an'Andriamanitra, on va se perdre. Zay ohatran'izay fomba izay no lasa mahavery hevitra atsika. C'est pour cela c'est important, mes sœurs, Zay ny tena mazava-dehibe rahavavy de s'attacher à l'évangile, hoe mifikitra amin'io filazantsara io. d'embrasser cet évangile, Tena mifikitra amin'io filazantsara io. que cela ne quitte pas ma vie. Aoka tsy hiala eo amin'ny fiainako mihitsiny izany. Parce que le frère Mickey, il a donné sa vie. Satria Ranadamiki tena nolotra ny ainy izy. Le Seigneur s'est révélé à son cœur. Ary nanome fanambarana tao am-poniny tompo. Et le frère Mickey a transmis ça à tous les serviteurs de Dieu qui sont avec lui. Ary Ranadamiki indray dia napitan'izay fo zay tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra mpiara-miasa aminy. Et maintenant les serviteurs de Dieu, ils viennent, ils sont en train de transmettre à nous. Ary ankehitriny ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra dia mapita amintsika indray vahoakan'Andriamanitra. Voyez mes sœurs? Azonareo le izy rahavavy. Déjà l'exemple du couple. Andao ary raisina ny ohatra ny mpivady. Parce que qu'est-ce que le Seigneur va nous demander, nous, en tant qu'épouse? Inona ny zavatra takiany tompo amintsika amin'ny mahavady atsika? Il nous emmener à pouvoir nous soumettre, comme la parole de Dieu nous dit. Araka ny ten'Andriamanitra dia hoe natsoina isika mba anaiky. Comme dans Éphésiens chapitre 2, chapitre 5, verset 22, il nous parle de cela. Efesianina toko faharoa andininy fahadimy. Efesianina faharoa
Allez, Toko Éphésiens 5, fadimy a. 22. Andao vaky itsika. Avertika kely a. Efesiana. Oui, 5, 22. Efesiana faharoa. Ay, Efesiana 2. Non, 5, 22. Excuse-moi, j'avais dit 2. Efesiana toko fadimy a andininy faharoa amby Allez, dis, roapolo. femmes, soyez soumises à vos maris et comme au Seigneur. Ozy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekeny ny tompo. Car le mari est le chef de la femme, Fa ny lahy no lohan'ny vavy, comme Christ est le chef de l'Église, dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, qui est son corps ary izy no et, mpamonjy ny tena. et dont il est le sauveur. Oui. Et là, quand tu nous dis, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Rehefa milaza izy eto hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenany tompo. Alors, si je ne me soumets pas à mon mari, Zany hoe raha tsy manaiky ny vadiko aho, ce qui veut dire je ne suis pas en train de me soumettre au Seigneur. midika zany fa tsy manaiky Vous êtes ny d'accord tompo avec ihany moi? koa aho. Hein, ce qui veut dire je ne fais pas ce que le Seigneur s'attend de moi. Zany hoe tsy manao an'izay zavatra nendrasan'ny tompo ataoko aho zany. Et je fais les choses à ma manière. Zany hoe manao ny zavatra amin'ny fombako. Vous savez, souvent des fois, les femmes, nous, on croit qu'on est bien fort. Matetika C'est vrai qu'il y a des sœurs qui sont faibles aussi et tout. D'amener en sa présence, verset 11, la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands quand elle était belle de figure. avy hatrany dia idingantsika amin'ny andininy faha 1 mba hitondra ny vatsy vadin'ny mpanjaka ho eo anatrehany misatroka ny satroboninahitry ny fanjakana mba aseho amin'ny olona sy ny mpanapaka ny atsaratarehany fa mateza izy. Mais la reine Vasti refusa. Fa Vasti vadin'ny mpanjaka nandaha. Soulignez ça dans votre Bible. Refusa. Afaka tsipihanareo ve zany ao anatin'ny baibolinareo nandaha. Et refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut irrité et fut enflammé de colère. Ny tenin'ny mpanjaka nentiny tsindranololay ka tsy nentinakany dia tezitra loatra ny mpanjaka ka nirehatra tao am-pony. Et là, nous voyons que le roi, lui, il va aller demander des conseils. Ary rehefa ambany ao dia hitantsika hoe nandeha nitady torohevitra ny mpanjaka, Il va aller voir les sages dia nandeha nitady an'ireo olon-kendry pour savoir comment traiter cette affaire. hoe ahoana ny fomba andaminana an'ity zava-mitranga À la reine Vasti, parce qu'elle n'a pas écouté l'ordre du roi. ahoana ny anaovana ny Vasti vadin'ny mpanjaka raha araky ny lalàna satria tsy nakatoa ny didiko. Mais là, il y a un Mémucan qui répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, mais c'est aussi envers tous les princes, tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Arius. Dia eto zany namaly Ahasuerosy, izao Ahasuerosy mpanjaka nentiny tsindranolay izy dia namaly mamekona teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ka nanao hoe tsy amin'ny mpanjaka ihany no nanaovany Vasti vadin'ny mpanjaka izao ratsy izao fa mpanapaka rehetra koa sy ny vahoaka rehetra izany tokony eran'ny fanjakany Ahasuerosy mpanjaka. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Fa ely any amin'ny vehivavy rehetra izao zavatra nataon'ny vadin'ny mpanjaka izao ka anaovan'ny vadiny ho tsinotsinona eo masony. Ok? Nous voyons que dans cette rébellion, Hitantsika amin'izany ao anatin'ny tsy fankatoavana elle a refusé d'obéir à l'ordre du roi, de se soumettre. dia tena hoe nandaha izy ny didin'ny mpanjaka izay nandidy azy mba anaiky. Et ce n'est pas une simple affaire. Ary tsy zavatra
tsotsotra le izy Ça a des conséquences. fa tena misy fiatraikany. Quand nous, on ne veut pas se soumettre, Isika tsy manaiky an'izay tsisy an'izay fanekena zay, c'est la même chose qu'on va transmettre aux autres. dia izay tsy fanekena ao anatintsika izay a no apitatsika any amin'ny hafa. Moi, j'ai réalisé dans ma vie, Za manokana dia natsapa teo amin'ny fiainako. j'ai 2 filles, Manana zanaka vavy anankiroa aho. mais il y avait des moments, elles étaient rebelles et tout. Nisy fotoana izy ireo a lasa somary mpanohatra kely zay. Et souvent, on a tendance, nous les mamans, à dire, nos enfants sont comme ça, comme ça, comme ça. Matetika tsika reny a dia mora amintsika no miteny hoe ohatr'izao ny zanako, ohatr'izao ny toetran'ireto zanako reto. Mais quand on regarde à nous-mêmes, Fotoana itsika mijery any tenantsika manokana, qui a transmis cela dans leur vie? iza moa zany napita an'izay zavatra izay tany amin'izy ireo. Peut-être vous allez dire, non, jamais j'ai montré ça à mon enfant, j'ai jamais dit de ne pas se soumettre. Mety hiteny ianareo hoe za manokana tsy mbola nisy fotoana nampianatra ny zanako hoe aza manaiky na manoera. Mais ce que nous sommes, mes sœurs, Fa ny maha atsikatsika rahavavy, notre vie ny fiainantsika parle plus fort dia tena miteny bebe kokoa ary manandanja que nos paroles. noho ny teny avoaka ny vavantsika. Et c'est pour cela que Dieu a besoin de nous traiter. Izay indrindra ny antony mila miasa ao anatin'ny fotsika ny tompo. De briser cet esprit du monde que nous avons reçu, de tout faire comme le monde, l'esprit du monde. Izay indrindra ny tokony hanorotoron'ny tompo an'ilay toetra n'izao tontolo izao izay lasa ao anatintsika ny fanahin'izao tontolo izao izay lasa mitarika atsika. Et donc, Fotsika à se plier, tena hoe andohalika à pouvoir laisser le Seigneur avoir accès à nos vies, amelan'ny tompo afaka ampiditra ny tanany a eo amin'ny fiainantsika afin que nous puissions construire ensemble. ahafahantsika miara manorina. Et c'est comme ça que nous allons premièrement construire nos maisons Ary tahak'izay ihany koa à notre place. satria matetika itsika dia tsy eo amin'izay toerana tokony hisy atsika izay. On a pris la place du mari. Matetika dia raisitsika ny toeran'ny vaditsika. Les enfants sont confus. Dia very a tanteraka ireo Ils ankizy. ne savent pas à qui demander. Ils ne savent pas à qui demander. Tsy hainy intsony hoe iza no antaniana Mais ce n'est que l'évangile. fa ny filazantsara irery ihany. Que l'évangile Ny filazantsara irery ihany qui puisse réellement nous emmener dans cette attitude de soumission. izay ihany no afaka mitondra antsika ao anatin'izay toe-poana fanekena izay. Mes sœurs, je vous partage réellement ce que le Seigneur lui-même il fait dans nos vies. Za rahavavy ihany zavatra zaraiko a dia zavatra tena ataon'ny tompo a eo amin'ny fiainanay ihany koa. Et puisque le Seigneur nous aime, Satria tiany Jesosy isika, tiany tompo, il va travailler nos cœurs. dia tsy maintsy hiasa ao anatin'ny fotsika izy. Et la sœur Dame a dit quelque chose à elle. Tahaka ny nitenenin'ny rahavavy danina teo, Il dit pour que je puisse ressembler à Jésus. araky ny voalazany hoe mba ahafahako manahaka any Jesosy. Comment je vais ressembler au Seigneur? Ahoana moa ny ahafahako manahaka any Si tompo le Seigneur ne brise pas ce qui est charnel en moi. raha ohatra ka tsy afaka torotoro'ny tompo izay zavatra mbola aranofo ao anatiko ao. Vrai pas vrai, mes sœurs? Marina izany sa tsy marina Dès rahavavy? qu'il y a un problème à la maison, Vatany vao misy olana ao atokantrano je commence à causer. lasa manomboka miresatresaka mikasika an'iny. Et vous savez que nous, les sœurs, on a la parole très facile. Ary efa mazava ho azy a fantatritsika rahavavy fa tsika dia manana an'izay mora amintsika ny miresadresaka. Et on peut avoir toutes nos raisons. Ary tena afaka mandahateny a mandahatra ny izay zavatra tiatsika rehetra tsika. Et on peut être comme des avocates. Ary mety hoe tonga hatraminy On hoe va défendre notre cas. afaka lasa piaro ny tenanao mihitsy ny ary ianao. On a cette capacité-là. Manana an'izay fahafahana izay tsika vehivavy miaro tena. Le pauvre mari, Dia matetika ilay vaditsika il ne peut rien faire. tsy misy afaka ataony. Ce n'est pas comme cela que nous allons construire, mes sœurs. Tsy ohatr'izany rahavavy ny ahafahantsika manorina. Alors, l'enfant n'agit pas comme il faut. On va crier. Toute la journée, on crie. Les voisins nous entendent. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu partis là-bas? On crie même. Raha tsika manao zavatra tsy mety ny zanakitsika dia mivazavazy tsika maraina mandraparivony andro na ireo mpiaramonina ary a dia efa mahafantatra antsika mihitsy ny amin'izay resaka mivazavaza mikikika manitsy any zanakitsika izay.
C'est une maison où il y a tout le temps des querelles et des bagarres. Tokantrano anankiray izay tena hoe mandrakariva dia misy ady korotana foana ao izay ny fahafantarana ny tokantranontsika. C'est cela que le Seigneur veut pour nous. Zay ve ny tiany tompo antsika raha vavy. Parce que la parole de Dieu nous dit là que la femme sage bâtit sa maison. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa ny vehivavy endry dia manorina ny tranony. Mais la femme qui n'est pas sage, fa ny vehivavy izay tsy manam-pahendrena elle kosa détruit sa maison de ses propres mains. dia izy mihitsiny no mamodika mandrava ny tokantranony amin'ny tanany. Ouais, mais c'est de ses propres mains. Zany hoe ny tanantsika mihitsy isika mihitsy no manao azy. Et c'est le moment, mes sœurs, fotoana izao raha vavy de laisser le Seigneur, l'évangile, avoir accès à nos cœurs. andao avelantsika ny filazantsara ahazo vahana ao amin'ny pontsika. Et de laisser le Seigneur nous briser. Avelantsika ny tompo hanorotoro atsika. Parce qu'on n'aime pas être brisé. Qui aime être brisé ici? Satria tsy tiatsika zany hoe amboarina zany. Qui aime être brisé? Iza no tia amboarina ato. Iza no tia torotoroana. Il y a des moments quand la main de Dieu est là. Misy fotoana rehefa eo izay ny tanan'Andriamanitra mamolavola Quand cette atsika. main-là est à l'œuvre. Rehefa miasa sy manao ny asany io tanana io Quand le Seigneur est en train de nous confronter. rehefa eo ny tompo mametraka atsika manoloana zavatra anankiray mampiotsikotsinà atsika izay. Quand le Seigneur nous arrête. Rehefa miteny tompo hoe aoka manakana atsika. Croyez-moi, c'est pas facile. Minoana fa tena tsy zavatra mora izany. Mais puisque dans notre cœur, fa rehefa ao am-pontsika ao nous voulons servir le Seigneur. manana etaeta te hanompo ny tompo. Nous voulons collaborer avec les serviteurs de Dieu. Te hiara hiasa amin'ireo mpanompon'Andriamanitra isika. Nous voulons être co-ouvriers avec Jésus pour notre famille. Te hiara hiasa amin'ny tompontsika ho an'ny ankonana maro. Et nous voulons être co-ouvriers avec les serviteurs de Dieu pour travailler ensemble. Ary tena hoe hiaraka hiasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra isika. Et sans ce brisement, ary raha ohatra ka tsisy an'io asan'ny fanorotoroana io nous n'allons pas pouvoir le faire. tsy afaka hanao an'izay Et mihitsy. vous savez, si l'évangile n'est pas dans notre cœur, Rehefa tsy ao anatin'ny fontsika amin'ny filazantsara, dès qu'il y a des problèmes, vao vantany misy olana, on va voir ça de notre manière. dia amin'ny fomba hafa foana ny fahitantsika an'izany olana izany. Chacun, on va interpréter nos problèmes à notre manière. Ny olana izay mitranga dia ny tsirairay avy samy manana ny fomba fieritreretany ny antony io olana io sy ny fomba Et on ne ikarakarana va azy. pas laisser le Seigneur faire ce qu'il a décidé de faire dans cette situation. Dia tsy avelantsika ny tompo hanao izay tiany atao sy efa nieritreretiny atao amin'ny alalan'io toe-javatra mitranga io. Parce que dans chaque situation, Satria ao anatin'ny toe-javatra mitranga rehetra Dieu a un plan. dia manana planina foana Dieu Andriamanitra. a un but. Dia manana tanjona foana Andriamanitra. Il veut réussir quelque chose dans notre cœur. Te hametraka zavatra ao am-pontsika izy. Mais nous, quelquefois, on ne comprend pas. Fa tsika indraindray tsy mahatakatra an'izay. Et tout devient un mélange. Dia lasa mifangaro ao an-tsaintsika ilay Et on izy. peut avoir la pitié de nous-mêmes, pleurer sur nous-mêmes. Dia lasa ohatry ny hoe malahelo ny tenantsika tsika, lasa mitomany ny tenantsika tsika. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Nefa tsy izay akory ny tiany tompo. Le Seigneur veut que Itranga. nous puissions réellement nous soumettre à lui, Ny zavatra takiany tompo amintsika dia ny ahafahantsika manaiky azy, nous renoncer à nous-mêmes, mandany tenantsika, prendre notre croix mandray ny azo fijaliana et le suivre à n'importe quel prix. ary manaraka azy na inona ny vidiny aloha. Et vous savez, quand cette soumission-là n'est pas en nous, Rehefa amin'ny fotoana tsy ao anatintsika izay fanekeny izay, là où nous passons, nous allons avoir des problèmes. Là où nous passons, on va avoir des problèmes. ny ninona zavatra andalovantsika dia ohatry ny hoe mahita olana izany foantsika. Ça, moi, je vous parle de ma vie. Hein. Za manokana miresaka amin'ny fiainako J'ai réalisé aminareo comment ça affecte tout. tena hoe lasa misy fiatraikany eo amin'ny fiainako rehetra ilay izy, eo amin'ny lafim-piainako rehetra. Même, par exemple, dans notre travail, Ohatra ao amin'ny asanay, il y a de l'autorité misy ireo manana ny fahefana. et le patron est là. Eo zany ilay mpitondranay. Ben, on peut avoir une attitude qu'on n'est pas d'accord, on est tout le temps des syndicats, on se lève, on n'est jamais d'accord et on trouve toujours notre raison.
dia zany hoe manoloana anazy a afaka tsy manaiky ny heviny foana isika lasa misy ny mpiarony zoan'ny mpiasa foana tsy misy hevitra ekentsika mihitsy zay zavatra rehetra teneniny. Et souvent, on croit qu'on connaît mieux. Ary matetika ary dia mieritreritritsika fa tsika no mahay a lavitra noho izy. Et moi, je vous donne un petit témoignage. Ijoro vavolombelona kely aminareo a. Dans mon travail, il y a eu quelqu'un qui a pris un poste depuis novembre l'année dernière. Ao amin'ny toeram-piasako dia misy olona anankiray zay izay nandray a ny toerana misy azy a nanomboka tamin'ny volana novembre. Donc, il est notre chef. Zany hoe lasa chefinay zany izy. Donc, c'est lui qui va gérer tout ce qu'on fait. Zany hoe izy no lasa andrindra ny asanay a rehetra. Et quand il est venu, dia tamin'ny fotoana natongavany teo amin'ny toerana nisy azy, j'ai crié au Seigneur. dia tena niantso ny tompo aho. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Niantso ny tompo aho ary nangataka ny fanampiany. Et je vous dis que le Seigneur m'a testé. Ary tena minoa ianareo fa tena nizahan'ny tompo toetra. Tout ce qu'il a fait, zay zavatra rehetra nataon'io olona io il y avait des moments où les choses, je n'étais pas trop d'accord. dia tena hoe nisy zavatra matetika tsy naresy lahatra. Parce que là, vous voyez, parce que moi je suis là depuis longtemps. Za manokana efa tao amin'io foana hatrizay. Moi je suis là depuis 34 ans. Efatra amby telopolo taona zay nefa tao anatin'io orinasa io. Lui est arrivé, ça fait 4 mois. Izy efa bolana fotsiny natao azy. Là, il y a du travail, là. Je peux vous dire qu'il y a vraiment du travail, là. Tena minoa anareo fa tena misy asa mitranga, misy zavatra mitranga ao anatin'izay. Je vous dis, à chaque fois, fa tena hoe isaky ny le Seigneur m'a confronté. Hatrany dia tena hoe notsikotsono ny tompo foana. Et j'ai appris. Dia tena nianatra, mbola mianatra mandraka ankehitriny fa nianatra. À travailler avec lui. Nianatra niara-niasa tamin'ny olona io. Parce que Dieu a vu que c'est bon que c'est lui qui soit là. Satria Andriamanitra mihitsy no nahita hoe mety kokoa raha izy no eo amin'ny toerana io. C'est pas à moi de choisir. Tsy izaho mihitsiny no andeha hisafidy. Et vous savez, à un moment donné, dans ma relation avec mes filles, ary nisy taona ihany koa tamin'ny fifandraisana niaraka tamin'ireo zanako vavy. C'était juste ce que moi je disais qui devait passer. Zany hoe ce que moi je disais, c'est ça qui avait la priorité. Za manokana nieritreritra hoe zao no tokony andeha mialoha, zao no tokony fitrangan'ilay zavatra. Mais le Seigneur, quelquefois je dis Seigneur, c'est incroyable, tu as un sens de l'humour. Fa za tena ny teny mihitsy hoe tompo enao tena mahatalanjo na indraindray enao manao zavatra tena tsy takatry ny saina. Et je bénis le Seigneur ary tena midera ny tompo qu'il a fait une œuvre dans mon cœur. Satria mbola nanao asa tao am-poko indray izy. Pour qu'aujourd'hui je peux travailler avec mes 2 filles. Ankehitriny dia lasa afaka niara-niasa tamin'ny zanako izy roa vavy miara-miasa amiko daholo. Donc mes 2 filles sont avec moi. Zany hoe ny zanako roa vavy ankehitriny miara-miasa amiko. On n'a pas la même responsabilité. Tsy mitovy akory ny andraikitra ataonay. Donc ma fille, fa ny zanako vavy anankiray, c'est la nurse en charge. C'est la nurse en charge. Infirmière en charge. Zany hoe ny zanany vavy anankiray dia infirmière. Donc c'est elle qui fait le programme. Zany hoe izy zany no mpandrindra ny asan'ny infirmière. Azo lazaina hoe izy zany no mpandrindra. C'est elle qui organise les activités de la clinique. Zay indrindra izy no mandrindra ny zavatra mitranga ao anatin'ilay toerana fitsaboana. Et souvent des fois je peux voir de cette manière-là. Matetika ohatrany hoe tokony amin'ny fomba hafa ny fijeriko azy, tokony hanaovana azy. Et je peux courir déjà, je commence à faire un truc. Dia lasa ohatrany hoe moramora amiko ny ohatrany hoe tonga dia mandeha manao an'ilay zavatra. Et après quand je lui dis, manao ilay zavatra malaky be, fa amin'ny fotoana anankiray kosany miresaka aminy kely mikasika ny zavatra nataoko iny. Elle me dit, ah bon? Dia hozy izy amiko hoe ay. Elle me dit, non, mais tu sais, moi je pensais faire ça comme ça. Dia niteny amiko izy nefa nieritreretiko hitondrana an'io zavatra io ohatr'izao. Et finalement son idée était la meilleure. Dia rehefa tena eritreretiko nefany ny heviny no tsaratsara kokoa. Et j'ai dû m'humilier. Ary teo indrindra nila nanetry tena. Et là je dis, aïe, pardon, parce que c'est vrai, j'aurais dû venir te demander avant de pouvoir faire ça.
dia tena teo nialatsiny taminy moa hoe mialatsiny fa ny zavatra nety indrindra tokony nanantona anao aloha zany anontany ahoana ny tokony hanaovana azy zay vao nandehananao any zavatra nieritreretiko. Donc s'il n'y a pas cette soumission, raha ohatra ka tsisy an'izay hoe faneken'izay zany on aurait été en friction, en conflit en permanence. dia mety hoe afaka nisy fifandirana foana teo aminay mianaka. Et à ce moment-là, le but pour lequel on est là, la vision poussée malade, les pauvres malades seront pénalisés. dia zany hoe le tena antom-pisiny ao anatin'io fitoeram-pitsabony io lasa tsy manao an'izay araka ny tokony ho izy zay satria na izay sam'izay arany misy an'izay fifandirana zay foana. C'est pour cela, mes sœurs, zay indrindra raha vavy quand on sert le Seigneur, rehefa manompo ny tompo on a affaire avec des gens. dia miara-miasa amin'ny olona isika. C'est la vie des gens. zany hoe sady miresa ny fiainan'ny olona no lalaovina ao anatin'izany. C'est les gens pour lesquels Jésus est mort, il a donné sa vie, il a versé son sang. olona nanoloran'i jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana io ka nandatsahany rany ireo olona ao anatin'ny fiangonan'ireo. Et nous ne pouvons pas venir à nous ary tsika tsy ho afaka velively et faire ce que nous voulons. tonga ka anao izay tiatsika atao. Nous avons besoin de pouvoir travailler en équipe, ensemble, avec les serviteurs de Dieu. mila isika miara-miasa amin'ny ekipa ary ihany koa amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Et c'est pour cela que ce brisement est très très important. zay indrindrany ny mazava-dehibe an'io hoe fanoritoroana io. Et vous savez, si on ne comprend pas l'évangile, rehefa tsy takatritsika amin'ny filazantsara on ne peut pas comprendre le but pour lequel Dieu est en train de faire une œuvre spécifique. dia tsy takatritsika ihany koa hoe inona ny antony anaovan'i jesosy an'io zavatra anankiray io satria misy tanjona manokana izy io. On ne va pas comprendre. tsy ho takatritsika Et on velively zany ne va pas le laisser faire. ary ihany koa tsy ho avelantsika anao an'izay izy. Et vous savez, quand Dieu nous brise, amin'ny fotoana anankiray manoritoro atsika ny tompo c'est pour notre bien. dia ho amin'ny tombontsoa atsika ihany anefa. C'est pour notre bien. ho amin'ny tombontsoa atsika Et nous ne pouvons pas fuir cela. ary tsika tsy afaka ny andositra C'est pour an'izany cela que velively. dans la parole de Dieu, il est dit dans Psaume 119, voalaza zany ao amin'ny salamo 7:100 et le verset 71, andininy fa raika amin'ny fitopolo. il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. amin'ny anaran'i jesosy vetivety un instant Et c'est Psaume 119, 71. 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Attends. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Voilà. Et il dit au verset 75, andininy fadimy amby fitopolo kosa je sais, ô Éternel, fantatro Jehova que tes jugements sont justes. fa marina ny fitsaranao C'est par fidélité que tu m'as humilié. ary ny fahamarinanao no nampahorinao ahy. Vous voyez là? Azonareo le C'est izy pour cela que nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. zay indrindra ny mazava-dehibe hoe mila azontsika hoe inona ny tanjon'ny tompo. C'est pour cela que nous avons besoin de l'évangile, la lumière de l'évangile dans nos cœurs, zay indrindra ny ilayntsika nio fahazavan'ny filazantsara ao anatin'ny fotsika io afin que nous n'allons pas penser autrement. ahafahantsika tsy mieritreritra zavatra hafa. C'est vrai que ça arrive quand on est brisé, on est fini, on lutte un peu. C'est vrai, ça arrive. tsy azo lavina rehefa amin'ny fotoana izay tsika torotoro voatorotoro ny fotsika dia tena hoe mieritreritra zavatra hafa tsika tsy azo lavina zany. Il y a un combat, zany hoe misy ady tanamitranga mais à la fin de la journée, fa amin'ny fiafaran'ny tontolo andro kosa Dieu doit avoir le dernier mot. aoka ny tompo no anana ny teny farany Pas nous. fa tsy isika. C'est le Seigneur qui doit avoir le dernier mot. ny tompo no tokony anana ny teny farany fa tsy isika. Moi, je veux vous encourager, mes sœurs. tia ampahery anareo raha vavy androany Acceptez cette œuvre dans votre cœur. maneke an'izay asa ao anatin'ny fo izay. Venez écouter l'évangile. tongava mieno ny filazantsara. Et sur le site CTMI, vous avez
plein de messages que le frère Mickey a partagé sur la saine doctrine. Ao amin'ny tambazotra tserasera ny CTMA dia maro be ireo afatra toriteny izay nataony Ranadamiki mikasika ny filazantsara tsy misy klema. Trouvez du temps. Mitadiava fotoana. Organisez-vous. Mandamina fotoana nareo samy nareo écoutez ces messages. Dia mienoa an'izany afatra izany. Et entrez dans la parole de Dieu. Dia tena hoe mijanona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Et vous allez voir comment cela va changer vos vies. Ho hitanareo fa afaka hanovany fiainanareo Vous ne izany. serez plus les mêmes. Nareo dia tsy hijanona amin'ny maizy anareo ankehitriny intsony. Vous allez vous-même vous dire, c'est vrai, j'ai pu changer comme ça, moi qui pensais comme ça, moi qui agissais ainsi. Vous-même, vous allez rester émerveillés par la puissance de cette œuvre-là. Minoa anareo farahinareo ihany arany dia tena hoe ho tolagaga manoloana ny herin'io filazantsara io ka hiteny hoe za ve lasa ohatran'izao za izay nihevitra tahaka izao teo aloha lasa nisy fiovana tahaka izao. Et vous allez pouvoir servir le Seigneur. Ary afaka ny hanompo ny tompo ianareo. Dans une unité. Ao anaty fanetreteny, fanekena. Chacun va s'entraider. Zany hoe hifanolo-tanana. Chacun va prendre soin de l'autre. Hifampikarakara tsika samy tsika. Chacun va pouvoir réellement s'encourager. Afaka hifampahery. Parce que c'est comme cela que le Seigneur nous a appelés. Satria takizay tokoa ny antony nanatsoiny tompo atsika, ny antsony tompo atsika. C'est ça le plan de Dieu. Zay ny planin'Andriamanitra. Mais sans cet évangile, fa raha ohatra ka tsy amin'ny alalan'io filazantsara io, on va croire qu'on sert. Mety hieritreritsika fa manompo. On risque même à la fin être comme ces vierges qui sont pas sages là. Lasa fiafarany dia takan'ireto virginy dimy adala. Et quand ils vont venir à la fin, ils vont frapper. Le Seigneur va dire, je ne vous connais pas. Fiafarany tantara dia tonga izy ireo nandondona dia ny tompony laza taminy hoe tsy fantatra akory ianareo. Parce qu'on n'a pas voulu faire les choses comme le Seigneur le veut. Satria tsy nanaiky nanao an'ilay zavatra araky ny sitrapon'Andriamanitra isika. C'est pour cela que aujourd'hui, zay indrindra ny hoe androany nous marchons par l'Esprit de Dieu. Dia mandeha araky ny fitarian'ny fanan'Andriamanitra isika. Il n'y aura pas de technique. Tsy misy fomba fanao amboamboarina. Vous allez voir dans chaque situation. Manomboka eto isaky ny misy toejava mitranga. Il y a une mort. Dia mila fahafatesana izay. Il y a une mort qui doit prendre place en nous. Isaky ny misy zavatra mitranga dia misy fahafatesana tokony mahazo toerana ao anatintsika. Matiny amin'ny teny. Fa aorianan'izay kosa, faut pas oublier, aoka tsy ho adinitsika, il y aura la résurrection. Dia misy ny fitsanganana indray. Il y aura la vie de Jésus. Dia misy ny fiainan'i Jesosy. Et c'est avec cette vie-là qu'on va pouvoir construire. Dia miaraka amin'izay fiainan'i Jesosy ao anatintsika izay ny ahafahantsika manorina. Et c'est cette vie-là qui va nous faire du bien. Ary io fiainana ao anatintsika io no hitondra zavatra tsara eo amintsika. Et chacun va être à sa place. Ary ny tsirairay avy dia samy ho eo amin'ny toerany avy. Juste pensez à une construction, vous. Pensez à une construction. Raha miresaka fanorenana. Oui, et le plan est là pour construire une maison. Hitanareo rehefa manao fanorenana trano ohatra dia misy plan matetika zany misy an'ilay taratasy hoe ohatr'izao ny nanaovana an'ilay trano. L'électricien, le maçon est là, l'électricien est là, le plombier est là. Eo zany plombier, ny maçon, ny mpanao ny électricien. Et chacun vient mais sans se soumettre à l'autre. Eritreretinareo hoe samy tonga daholo zany ireo mpiasa rehetrarehetra ireo tsy misy mifanaiky. Mais il y a un moment dans la construction quand il faut mettre les ouvertures. Misy fotoana ohatra ny rehefa manorina trano dia fotoana fametrahana ny varavarankely ohatra. Il y a un moment où l'électricien doit rentrer. Dia misy fotoana indray ny électricien mpikirakira jiro herinaratra no tokony hanao ny asany. Mais l'église c'est pareil. Dia ohatr'izay indrindra ny fiangonana. Les différents dons. Misy fanomezam-pahasoavana maro. C'est pas nous. Tsy tsika rery. Les serviteurs de Dieu, on voit qu'ils ont différents dons et ils vont entrer.
Ny mpanompon'Andriamanitra zao dia hita hoe samy manana ny fanomezam-pahasoavany ary izy ireo Et nous, hiditra an-tsehatra. et nous, on va emmener notre petite part. Dia isika koa dia ho tonga hitondra ny anjara De birikintsika tout notre cœur, amin'ny fontsika manontolo, à la manière de Jésus. amin'ny fomba C'est pour fanorenan'ny cela, tompo. c'est pas nécessaire de faire beaucoup de choses. Izay indrindra raha vavy tsy mila manao zavatra be dia be maro be isika. Souvent, des fois, on peut faire beaucoup de choses, Matetika isika dia tena afaka manao zavatra maro be mais on ne l'a pas fait selon le Seigneur. fa nefa tsy manao an'izany araky ny tompo, araky ny tokony On ho ne l'a izy. pas fait selon le Seigneur. Tsy nataontsika araky ny tompo. Et puis, on est découragé, on est frustré. Dia aorianan'izay tsy inona ny zavatra mitranga kivy isika, Mais malahelo quand on isika. laisse le Seigneur faire à travers de nous, Fa amin'ny fotoana mamela ny tompo anao amin'ny alalantsika mampiasa antsika isika il y aura un repos, dia misy fiadanana. il y aura une tranquillité. Dia tena hoe misy fandriam-pahalemana. Il n'y aura pas une agitation. Tsy misy zavatra manansarotra mikorotana. Et chacun va respecter l'autre. Ary ny tsirairay avy dia hifanaja amin'ny samy izy. Vous voyez comment c'est important, mes sœurs? Tsapanareo ve ahoana ny mazava-dehibe an'ilay izy cela. raha vavy? On a un évangile. Izay indrindra tiantsika ny filazantsara. On est gâtés. Tena hoe omena tombony isika. Hein? On a les serviteurs de Dieu qui vont venir encore là. Dia maro ireo mpanompon'Andriamanitra mbola ho avy indray. Préparons nos cœurs. Andao hanomana ny fotsika isika. Hein? Organisez-vous pour être là. Ataovy alamino ny fotoananao mba ho eto hatrany ianao. Quand vous allez mettre le Seigneur en premier, Rehefa ny tompo no apetrakitsika ho voalohan-daharana vous allez voir. dia ho hitanareo zany. Tout le reste, le Seigneur va s'en occuper. Ny ambiny rehetra dia ny tompony andamina an'izany. Hein? Donc, restez pas à regarder vos problèmes. Voalohany indrindra aza mijanona mijery an'io olanao io fotsiny ihany. Vous pouvez, si vous regardez vos problèmes, on dirait qu'il y a des loupes, ça devient plus gros. Rehefa mifantoka amin'io olantsika io tsika dia ohatrany hoe misy an'ilay lopy reny zany ka ohatrany hoe hitantsika ho ngeza goavana be ilay olantsika. Mais on met tout au pied du Seigneur Apetrakitsika eo atongotry ny tompo zany et on fait la volonté du Seigneur. dia manao ny sitrapon'ny tompo isika. Vous êtes d'accord avec moi? Manaiky an'izay ve ianareo? Donc ce brisement-là est très important, mes sœurs. Zava-dehibe zany io fanoron-toroana io raha vavy. Parce qu'on n'aime pas ça. Tena tsy tiantsika ilay izy. Quelquefois on dit, Seigneur, quand ça va finir? Misy fotoantsika tena manontany tena hoe Jesy Il y a des tompo moments où on dit, Seigneur, finis une bonne fois. roviana ihany ary tompo izay vao ho tapitra izy zany. Donne-moi un petit peu de repos. Misy fotoantsika miady varotra amin'ny tompo hoe mba homeo fotoana kanaina kely fotsiny Laisse-moi respirer un peu. avelao mba akaina ka rivotra kely isitona rivotra kely. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Fa ny tompo fantany izay ataony. Oui, le Seigneur sait ce qu'il fait. Fantany izay ataony. C'est pour notre bien. Ho amin'ny tombontsoantsika ihany Afin que zany. nous puissions ressembler à Jésus. Ahafahantsika manahaka an' Jesosy. Et afin que nous puissions être vraiment des bénédictions dans l'Église. Ary ahafahantsika ho tonga fitahiana ho an'ny fiangonana. Il y a un grand plan pour Madagascar. Manana planina ngeza be ho an'ny Madagasikara izy. Les ouvriers ont besoin de se lever. Comment? Les ouvriers ont besoin de se lever. Ary ireo mpiasa, ireo iara-iasa aminazy dia fotoana izao tokony hitsanganana amin'izay. Pour pouvoir prendre notre place. Andao andray ny toerantsika. Et pouvoir servir le Seigneur ensemble. Ary ahafahantsika miara-manompo ny tompo miaraka. Voilà un peu ce que j'avais sur le cœur ce matin. Zay no napetraky ny tompo tato am-poko zaraiko aminareo tamin'ity maraina ity. Et je fais confiance au Seigneur. Ary mahatoky ny tompo Il a pu parler à vos cœurs. hoe afaka nyresaka tao am-ponareo izy. À mon cœur aussi. Satria nyresaka tamiko koa izy Parce que l'évangile, c'est pour tout le monde. satria ny filazantsara dia ho antsika rehetra. Hein, quand Dieu parle, il parle pour tout le monde. Rehefa miteny ny tompo dia miteny ho antsika rehetra. Et c'est comme cela que le Seigneur fait son œuvre. Ary izay amin'izay fomba izay nanaovan'ny tompo ny asany. Amen. Alléluia. Alléluia. Juste un moment, je vois ce que tu as monté. Juste ce matin, on va prier ensemble. Alohan'ny akarana dia manira hoe hiaraka hivavaka isika.
croyais que l'heure était finie, terminée peut-être. Nieritreritra hoe efa lasa ny fotoanantsika efa tapitra Je ne vais pas être long. tsy ho lava resaka ntsony aho Et comme la sœur Kamla parlait, chacun à sa place. araka ny voalazany rahavavy kamila teo hoe samy manana tsika tsirairay avy dia samy manana ny toerantsika avokoa Et c'est tellement vrai. ary tena zavatra marina zany Comme on est dans une séminaire pour des femmes, pour des sœurs, satria atao anatina seminaira ho an'ny rahavavy moa tsika izay ny fotoanantsika et que samedi dernier, j'avais partagé un petit peu sur le rôle de la femme ary sabotsy farany teo dia afaka nizara mahakasika ny andraikitry ny vehivavy dans l'église ao anatin'ny fiangonana et dans la maison aussi. sy tao anatin'ny andraikitry ny vehivavy ao an-tokantrano nizara kely mahakasika an'izay kosa Et je voulais encourager en quelques mots, ary maniry androany ampahery amin'ny peut-être un peu plus clairement, les rôles de la femme dans sa maison. ampahery amin'ny teny vitsivitsy fotsiny ihany ny toerana misy ny vehivavy ao an-tokantrano Et quand on comprend ça, quand on comprend notre responsabilité, amin'ny fotoana anankiray fantatritsika ny andraikitritsika la soumission envers la parole comme on a toujours entendu, ny fanekena ny tenin'Andriamanitra araka nefa rentsika foana et je crois que ça va nous faire du bien pour pouvoir servir le Seigneur avec la paix dans notre cœur. ary tena afaka anampy atsika zany ahafahantsika manompo ny tompo miaraka amin'ny fiadanam-po Que notre priorité est en ordre, rehefa mipetraka hoe inona ny lahara-pamehana on va pouvoir servir le Seigneur. dia afaka manompo ny tompo Et quand je dis servir le Seigneur, rehefa miteny hoe manompo ny tompo c'est pas juste il faut venir montrer sur l'estrade et tsy et midika partager akoriny zany l'évangile. hoe tonga eto ambony estrady mitory teny tsy izay le hoe afaka manompo ny tompo resahako Mais c'est notre responsabilité dans notre maison, fa ny manompo ny tompo ihany koa dia le andraikitritsika ao an-tokantrano io pour les femmes mariées, ho an'ny vehivavy manambady comme j'avais touché un petit peu sur les femmes âgées, efa nikitika ny resaka kely mahakasika ny vehivavy antom-panahy ihany koa za et peut-être lehibe même maintenant on peut voir un peu sur les veuves, mety afaka hiresaka ihany koa tsika mikasika an'ireo vehivavy mpitondra teny maty vady sur les sœurs qui ne sont pas mariées, na ho an'ireo rahavavy mbola tsy manambady et pour les jeunes. ary ihany koa ho an'ny tanora Mais comme j'avais dit, le Seigneur n'a oublié personne. araka nylazaiko hoe tsy nanadinina iza na iza ny tompo Il faut qu'on soit rassuré dans notre cœur, mila mahazo antoka aloha tsika voalohany indrindra ao am-potsika ao quel que soit comme on est aujourd'hui dans la présence du Seigneur, na inona toerana misy atsika aloha atao amin'ny fanatrehan'ny le tompo Seigneur a une solution pour chacun de nous. dia manana vahaolana ho amin'ny tsirairay avy amintsika ny tompo Quand on entend l'évangile, comment la parole de Dieu nous parle, femmes, soyez soumises à vos maris. rehefa maheno ny ten'Andriamanitra tsika miteny hoe ry vehivavy maneke ny vadinareo On peut se dire, l'évangile n'est pas pour moi, j'ai pas de mari. dia afaka miteny tsika hoe tsy ho anazy zany teny zany satria za tsy manambady intsony Mais l'évangile est pour chacun de nous. fa ny filazantsara dia miresaka amin'ny tsirairay avy amintsika Et la mihitsy soumission, on a tous besoin de la soumission. ary rehefa resaka hoe fanekena dia mila an'izay fanekena izay daholo Envers les isika maris, rehetra na manoloana ny envers vaditsika l'autorité zany de l'Église, manoloana ny ireo mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny envers nos fiangonana frères et nos sœurs, manoloana ny rahavavy sy ny dans anadahantsika n'importe quel domaine de notre vie, quelle situation, on a besoin de la soumission. na inona toe-java-mitranga na zava-mitranga amin'ny fiainantsika mila an'io fanekena io foana isika Parce que la parole de Dieu, on ne change pas. satria ny ten'Andriamanitra dia tsy miova ary tsy afaka ovaina Amen. amen Et je voulais juste lire dans Genèse 2, verset 18. amaky vetivety aho amin'ny genesisy toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo Et pour ne pas tarder, il dit dedans, Dieu créa la femme pour être une aide semblable à lui, à l'homme. ary Jehovah-Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia nanaovako vady saza ho azy izy Je vais parler un petit peu, on va essayer de toucher en quelques mots tout, comme je disais tout à l'heure là, avec les femmes mariées, celles qui ne sont pas mariées, mais on va trouver notre place. izahantsika kitiana vetivety satria tsika rehetra na inona toerana misy atsika tokony ahita
an'izay hoe manana toerana ao anatin'ny fiangonana izay tsika. Et même pour être une aide, on a vu comment la parole de Dieu, comment la femme a été créée pour être une aide semblable à l'homme. Hitantsika eto amin'io tenin'Andriamanitra io hoe ny vehivavy dia vady sahaza ny namorona an'Andriamanitra azy ho an'ny lehilahy zany. Et dans Éphésiens 5, je pense, mino voalaza ao amin'ny Efesianina toko fahadimy ihany koa zany. on connaît tous ce verset-là. Mino fa haitsika daholo ito tenin'Andriamanitra eto Efesianina. Comment ça dit? Femme, qu'est-ce que ça dit? Allez. Efesiens? Qui connaît? Oui, mais même si on ne voyait pas dans la parole, là, dans notre cœur, là, on ne connaît pas ce verset. Na dia hoe tsy voatery hoe tsika tsenjery zany ny toko sy andininy fa efa fantatritsika ve izay toko sy andininy momba ny hoe vehivavy manaiky ny vadinareo izay eo amin'ny Efesianina misy azy. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vehivavy manaiky ny vadinareo tahaka ny anaiken'ny Kristy. Et tout le temps, moi, je tahaka ny disais, anaiken'ny Kristy. comme au Seigneur. Et tout le temps, moi, je disais, quand j'ai lu ce verset, araka ny efa voalazako teo za tamin'ny fotoana namakiko an'io tenin'Andriamanitra io. et quand c'est devenu une révélation pour moi, tamin'ny fotoana anankiray lasa fanambarana tao am-poko zany. et je disais, une fois j'avais partagé avec les sœurs de Maurice, efa nisy taona zaraiko tamin'ireo rahavavy any Maurice tsy hoe parce qu'il y a toutes sortes de situations. satria be dia be ny toe-javatra mitranga. Les sœurs qui viennent se plaindre, misy ireo rahavavy tonga mitaraina mon mari est comme ça, mon mari est comme ohatr'izao ny ça, toetra ny vadiko ohatr'izao ny toetra ny vadiko. mon mari ne me dit pas qu'il m'aime, ny vadiko tsy mba miteny azy zany mihitsy hoe mon tiany mari il boit, ny vadiko dia mbola il ne prend pas sa responsabilité. misotro tsy mandray ny andraikiny. Il y a toutes sortes de situations, n'est-ce pas les sœurs? be dia be ny zavatra mitranga rahavavisany sady zany. Mais quand moi j'ai compris, j'ai vu que la parole de Dieu nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. amin'ny fotoana anankiray tonga fanambarana tao am-poko le hoe ry vehivavy manaiky ny vadinareo. Mais il n'a pas dit s'il est comme ça, s'il est comme ci, s'il est comme tsy ça. nanampy akory izy hoe manaiky ny vadinareo raha ohatra ka ohatr'izao izy raha ohatra ohatr'izao izy raha ohatra ka ohatr'izao izy. Ça veut dire, quel que soit comment il est, midika zany fa na toy ny ahoana na toy ny ahoana ny toetra ny vadinao. la parole de Dieu me dit que je dois être soumise à mon mari. ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe manaiky ny vadinao. Si j'aime le Seigneur, ary raha tiako Jesosy je veux obéir, dia te hankatoa je dois être soumise à mon mari. dia manaiky ny vadiko. Comment il est? nahoana ny mety ho toetrany. Comme on dit, à Maurice, on parlait un petit peu, les sœurs, il y a des sœurs qui ont une grâce spéciale, non? misy fomba fitenina zany Maurice satria indraindray misy rahavavy manana fahasoavana manokana zay. Qui ont des maris modèles. tena manana vady modely. N'est-ce pas mes sœurs? Sady zany rahavavy. Qui ont des maris qui viennent, qui les gâtent. tena hoe manana vady zay mahay mikarakara. Tranquille. milamina tsara. Avec des roses, tsara. avec des bouquets de roses, des tena misy chocolats. taonaro mitondra voninkazo fehezam-boninkazo Avec des mots d'amour. mitondra chocolat miaraka miteny mamy. Là, on va aimer notre mari. eo tena hoe ho tiatsika mazava ho azy koa fa ho tiatsika mivaditsika. Mais si c'est un mari indifférent, fa raha ohatra kosa ka vady miavinavina, il n'y a jamais un petit mot doux. tsy misy teny mamy zany Il mihitsy. n'y a jamais une reconnaissance pour ce que nous, les femmes, on fait dans la maison. Tsy mba misy fakasitrana mihitsy ny amin'ireo andraikitra rehetra izay ataontsika ao atokantrano ao. Bah, celui-là, lui, moi, je vais me soumettre à lui. Jamais. Tena hoe sarotra amintsika hoe za ve atsoina anaiky an'io. S'il était Tsy comme za ça, s'il était velively comme nanao ça, s'il an'izany. était comme ça, Raha ohatra ka ohatr'izao ny toetrany. à ce moment-là, ekeko ihany. mais il n'y a pas ça. Fa nefa tsy zay Le izy. Seigneur dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Ny ten'Andriamanitra mazava hoe ry vehivavy Comme on a- manaiky ny vadinareo. Comme on a entendu, il faut premièrement être soumise à la parole de Dieu. Araka ny renesintsika teo hoe voalohany indrindra ny mila makatoa ny tenin'Andriamanitra aloha. Comme moi, enfin, je n'ai pas raconté toute l'histoire, c'était un peu difficile. Tahaka anahy ihany koa tsy nitantaraiko amin'ny atsipriany ny tantara fa sarosarotra ihany ny zavatra nitranka. Ça, c'était dans ma boîte. Ça. Tena hoe boatiko le izy. Avec un mari qui ne comprenait pas, qui était indifférent.
vady a zay nisy zavatra marobe tsy takany a ary ihany koa ohatrany hoe manana somary toetra miavonavona zay. Et c'est vrai, dans mon service pour le Seigneur, au tout début, c'était un peu difficile. Ary tena marina tokoa ny fanompokony tompo manoloana an'izay toetra an'izay dia somary nandalo fahasarotana nisy fotoana. Amen. Parce que je n'arrivais pas à comprendre cette soumission. Satria ny antony a dia tsy mbola takatry ny antsoina hoe fanekena tamin'izay fotoana izay. Parce que ce n'était pas devenu encore une révélation dans mon cœur. Satria mbola tsy tonga fanambarana tao apoko izany tamin'izany fotoana. Mais une fois, j'ai entendu une parole. Fa nisy fotoana anankiray a nandray tenin'Andriamanitra. Et là, je me suis dit, Seigneur, mais si tu reviens, il ne change pas. Nametra-panontaniana hoe raha ohatra ka miverina any amin'ny rahaolanitra ianao tompo a Mais qu'est-ce que j'ai dia fait? mbola tsy hiova nefa io vadiko io a dia inona zany a no ataoko? Qu'est-ce que je vais faire? Inona zany ny afaka ataoko amin'izay fotoana izay? Je vais perdre mon salut moi aussi. Za koa ve zany ho very ny famonjena? À force de le regarder, Satria hatrany a à force de ne pas me soumettre, rehefa mijery azy foana mijery ny zavatra tsy mety ataony a ary miteraka tsy fanekena à force de Avaty anatiko. lutter dans ma chair, hatrany a rehefa misy an'izay adi-panahy zay manohatra ny foana ny resaka nofo d'essayer de lui dire des choses pour qu'il change. zany hoe zany no miezaka manovana azy miteny zavatra mba hanovako azy Mais ça n'a pas marché. fa tena tsy nandaitra zany. C'est pas moi qui va le changer. Tsy za velively no afaka hanovany Mais vadiko il faut d'abord que le Seigneur change mon cœur. fa mila aloha hovain'ny tompony foko L'accepter tel qu'il est. manaiky azy a amin'ny maha izy anazy Reconnaître qu'il est mon mari. ary manaiky hoe io lay Que vady c'est no avec meny lui que tompo je a me suis mariée. ary io lay vady nekeko teo amin'ny alitara Et qu'il n'aura pas d'autre. ary tsy misy hafa akoatrin'io Alors, noho izany même si l'autre sont mariés comme ça, ça, gloire à Dieu, merci Seigneur. na dia hoe ny vadiny hafa ary ohatrany hoe misy toetra tsara misaotra an'i Jesosy zay zany ny azy Mais moi, j'ai besoin de laisser le Seigneur travailler mon cœur. za kosa mila mamela ny tompo a hiasa ao apoko a Accepter mon mari tel qu'il est. anaiky ny vadiko amin'ny maha izy azy L'aimer. ity azy C'est ce qui s'est passé dans ma vie. zay indrindra ny zavatra nitranga tao C'est amin'ny ce qui s'est fiainako passé dans mon cœur. zay ny zavatra nitranga tao apoko Vous savez, à un moment donné, tous les samedis, je me bagarrais avec lui. nisy fotoana isaky ny sabotsy dia miady mikorotana foana zay mivady Pourquoi les samedis? Qui peut me dire pourquoi les samedis? fa maninona ny hoe sabotsy izany afaka miteny amiko hoe maninona le miady zay isaky ny sabotsy Parce que c'est les samedis qu'il a sa paye. Il a son salaire. satria isaky ny sabotsy zany a no mandray vola ny vadiko Et quand je vois, il rentre à la maison, il n'y a plus de salaire. dia rehefa tonga ao an-trano a dia tsisy vola tsony tsy mitondra vola mody izy Il a tout dépensé, il est parti jouer, je ne sais pas ce qu'il a satria fait. lano ny vola mety hoe nandeha niloky izy niloka sy nandeha tany amin'ny tsy fantatry soa zay zavatra nataony tany Et moi, pas besoin de vous dire. ary za tsy mila miteny azy akory a C'est dans tous les états. fa tena ao anatin'ny Tu ne fahatezerana sais pas, tanteraka tu ne sais pas, tu as une responsabilité, tu dois faire ça, tu as avy des hatrany a enfants. dia miteny hoe ianao ngety manana andraikitra ianao ne mananjanaka ianao ne tokony ianao an'izao e Causer jusqu'à sortir en dehors cadre, comme on dit. dia tena hoe mitabataba miakatra ny feo a mandraba tena hoe tsy voafehy intsony ny zava-mitranga Et je me rappelle, un samedi, c'est arrivé. tsaroko mihitsy a nisy fotoana andro sabotsy zay Et je vais à l'église un dimanche matin. mandeha any am-piangonana ny lady maraina Et là, je levais ma main devant le Seigneur comme un bon chrétien devant tout le monde. nitranga zany zavatra any ny sabotsy nefa ny lady maraina tonga ao am-piangonana manandra tanana mideran'ny tompo kristianina tsisy oatra mihitsy tamin'izany Parce que personne ne sait ce qui s'est passé dans la maison. satria tsisy nafantatra mihitsy inona nitranga tany an-trano omaly a Alors, devant le pasteur, devant l'église, manoloana amin'ny pastera tena il est ino en train de louer le majo Seigneur. majo manandra tanana mideran'ny tompo Mais je peux vous dire que le Seigneur m'a parlé. fa tena minoana areo fa tena niteny tao Le anatin'ny Seigneur me fokony tompo parle, hein, toi, ces mains-là que tu es en train de lever devant moi là. ozy izy ny tompo hoe io tanana zay asandratrao hideranao anahy io Cette bouche qui est soi-disant en train de me louer io vava zay entinao hiderana anahy io me fait penser à hier. dia tena hoe matadidiny zavanitranga maly a Quelle attitude j'avais, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je faisais. tonga saina hoe inona ny zavatra nataoko maly inona ny zavatra niteneniko ohatrany ahoana moa fihetsika nataoko maly Mais c'était impossible de venir devant le Seigneur avec une attitude pareille. tena tsy afaka manao an'izay zavatra zay a miaraka amin'izay toepo zay a ny apitso mariana an'iny any am-piangonana Sans voir mon état.
raha ohatra ka tsy mandiny tena Si on ne voit pas notre état, rehefa tsy mandiny tena isika on peut continuer à servir le Seigneur de cette manière, mes sœurs. dia afaka mitohy manompontompo amin'izay On toepo part, izay foantsika on revient, tongotsika on va se dia bagarrer, mivoaka miaditsika on ny a une mauvaise tokantrano attitude, manana toepo on hafahafa ne tsy se, mendrika on ne se isika soumet pas. tsy manaiky ny vaditsika isika Mais devant le Seigneur, devant l'Église, même devant le Seigneur, est-ce qu'on est conscient si on est devant le Seigneur? indraindray tsika tsy tonga saina akory ny Mais hoe devant tena les- eo anatrehan'ny tompo marina ve za eto amin'ny fanatrehan'ny marina ve za Mais devant les hommes, fa eo anatrehan'ny pour olona faire koa semblant, lasa pour ma- plaire aux hommes. lasa manambomboatra tsika manao izay ahitan'ny olona atsika fotsiny Mais le Seigneur ne veut plus qu'on fasse semblant. fa ny tompo a dia tsy tiany Le isika Seigneur veut qu'on soit vrai, anambomboatra fa ny zavatra ilainy a dia isika tena amin'ny mahizy que sa atsika crainte saisisse nos cœurs, aoka ny tahotrany ahazo ny qu'on fotsika arrive à se repentir ary mba avita anetry et, tena et reconnaître notre état. sy andinika ny tenantsika isika Je disais à des sœurs ce jour-là, mes mains étaient levées en haut comme ça. nisy tamin'izay fotoana izay moa dia tena nandra-tanana avo dia avo a Les deux mains. ny tanana anankiroa mihitsy ny sandratra tsara mihitsy Quand le Seigneur me parle, je ne vais pas oublier ces paroles-là. tena hoe tsaroko mandrakizay raha tamin'ny fotoana zany no mibitsika tao an-tsaiko ny tompo a Quelle attitude tu avais hier? ohatrany ahoana ny toeponao Qu'est-ce que cette vomaly bouche-là avait dit, cette inona langue-là? le zavatra nytenen'io Comment vava sy io lelo io cette main-là était comme ça, tu sais pas, tu. tadidinao ve ny nataon'io tanana io nanondronondro nanondronondro amin'ny vadinao Sans une repentance devant moi, dans ma présence, comme si rien n'était. dia ianao tsisy fifonana akoriny tsisy fibebahana akoriny eto anatrehako fa ohatrany hoe tsy nisy zavatra nitranga akory omaly J'ai dit aux sœurs, mes mains étaient descendues comme ça. tena teneko anareo fa nidina ho azy ny Je me tanako suis a repentie devant le Seigneur. dia tena toritory foa ary mibebaka teo anatrehan'ny tompo Et j'avais un empressement dans mon cœur de rentrer à la maison. dia tena hoe nisy fientanetana natao am-poko a andeha ody Pour aller voir mon mari et lui demander pardon. ahafahako a miresaka amin'ny vadiko a ary mifona aminy Et quand je suis rentrée à la maison, je suis partie lui demander pardon. dia tonga tany an-trano a Quand je suis rentrée, je suis partie lui demander pardon. ary vao tonga tao an-trano a dia ny zavatra nataoko voalohany a ny fona tamin'ny vadiko Mais- nangata-pamelana Mais c'est une œuvre qui se fait de jour en jour. fa zany zavatra zany a dia asa matao isan'andro isan'andro C'est une œuvre qui se fait et c'est une compréhension qui prend place dans notre cœur, dans notre vie, de jour en jour. zany hoe misy asa mitranga fa ihany koa misy fatakarana tsikelikely a ao anatintsika Mais je ne vous dis pas qu'il va changer tout de suite. Hein. Il n'a pas changé tout de suite. tena lazaiko anareo a fa tsy niova tony eo akory ny vadiko Mais moi, fa izaho kosa mon cœur a changé. fa ny foko kosa nisy Avec la fiovana crainte de Dieu dans mon cœur. lasa nisy tahotra an'andriamanitra tao am-poko En comprenant l'évangile, satria takatro ny filazantsara le Seigneur m'a fait grâce. ary nomen'andriamanitra fahasoavana Après tant d'années encore de pouvoir supporter mon mari, ary fahasoavana izay nahafahako a mbola nanaiky a nazaka ny vadiko io tanatin'ny taona maro ny fandimby qu'il dit pas, qu'il fait pas. na manao izy na tsy manao na miteny izy na tsy miteny Mais quand moi j'ai compris, fa rehefa takatro kosa c'est quoi cette soumission inona ny antsoina hoe fanekena ny et que j'avais vady besoin d'apprendre à aimer mon mari ary mila mianatra mitia ny vady koa et à être cette femme vertueuse. ary lasa ilay vehivavy vertueuse Cette manao ny tokony ho izy C'est dans la parole de Dieu, c'est dans lasa le izay proverbe. vehivavy mahitsy fo izay Hein? Une femme vertueuse qui construit sa maison, zany hoe vehivavy a manorina ny tranony qui s'occupe de sa maison. mikarakara ny tokantranony Et même dans la femme vertueuse, on a vu que on n'a pas dit, on a dit c'est la femme vertueuse, ce qu'elle fait pour sa maison, zany hoe voalaza ao anatin'io hoe vehivavy mahitsy fo io a zay zavatra ataony ao amin'ny et tokantranony le respect qu'elle avait pour son mari. sy ny fanekena izay ananany manoloana ny vadiny Mais encore une fois, on n'a pas dit qu'il était un bon mari, qu'il devait être extra gentil ou dia mbola C'est verina pas trano dia mbola verina trano hoe tsy nisy toyany akory ny hoe nanaiky ny vadiny ilay vehivavy satria tia azy ny vadiny manaja azy ny vadiny tompona andraikitra ny vadiny tsy misy toyany tout ce qu'on sait, c'est qu'il était un mari dans la maison. ny zavatra fantatritsika fotsiny a dia hoe
vady a tao atokantrano izy. Amen, mes sœurs, avec qui c'est qui est marié ici, qui a un mari à la maison? Amen, ravavisany izy avy ny manambady, izy avy ny vehivavy manambady tonga eto androany. Levez les mains bien hautes. Aoka nangana tanana Bien isika. haut. Hein? On a une responsabilité. Manana ndraiky tsika rahavavy. Amen, mes sœurs. Amen. On a besoin de cette soumission, cette aide que le Seigneur parle dans l'évangile. Mila isika izay vehivavy a mpanampy a vady mpanampy a sy manaja izay araky ny voalaza anatin'ny filazantsara. Si on aime Jésus, on veut le servir, on aime l'évangile. Raha tian'i Jesosy tsika, te hanompo azy a, tiatsika ny filazantsara. On va pas mettre de conditions avec le Seigneur. Dia tsy hametraka condition miaraka amin'ny Jesosy isika, fepetra. On ne va même pas venir devant le Seigneur pour se plaindre. Ary tsy hanantona ny tompo akory ary sika andeha hitaraina. Même devant les serviteurs de Dieu pour se plaindre. Na ihany koa hanantona mpanompon'Andriamanitra mba hitaraina foana. Mon mari est comme ça, mon mari. Ohatr'izao ny toetrany vadiko, ohatr'izao indray ny toetrany On vadiko. va finir notre vie, mes sœurs. On va finir notre vie. Lany andro amin'izany tsika raha vavy. On va perdre notre temps. Tena ho lany fotoana. S'il ne change pas. Raha ohatra ary izy ka tsy hiova. S'il change, gloire à Dieu. Raha miova izy, On voninahitra ho rend grâce au an'Andriamanitra. Seigneur pour ce miracle. Misaotra Jesosy ny amin'izany fahagagana izany. Mais s'il ne change pas. Fa raha toa ka tsy miova ary On izy. va passer notre temps à plaindre, à se plaindre, à se plaindre, à le regarder. Andany fotoana ve tsika hijery azy foana sady hitaraina ny aminy foana. Et ne jamais pouvoir répondre à l'appel de Dieu, être obéissante à l'évangile. Ary tsy hanana fotoana mihitsy mba hamaly ny antsony tompo a ka anaiky ny vaditsika. Et moi je pense que quand on est soumise, Za mahita hoe amin'ny fotoana anankiray a rehefa manaiky quand isika, on comprend l'évangile, rehefa takatritsika ny filazantsara, femmes, soyez soumises à vos maris. ry vehivavy manaiky ny vadinareo En tant que femmes dans l'église qui connaissent le Seigneur, amin'ny mahavehivavy atsika atao am-piangonana izay mahafantatra ny tompo. on veut plaire au Seigneur, Tena hoe te hanao izay sitrapony tompo isika, te hankatoa, on veut se soumettre. te hankatoa. On ne va pas regarder dans le naturel, notre mari, on ne va pas le regarder dans le Manomboka eo naturel. a tsy hijery ny vaditsika ao amin'ny tontolo hita maso On ne va isontsika. pas le regarder avec ses faiblesses, ses manquements, avec nos yeux, que quand il fait quelque chose, tout de suite notre bouche s'ouvre pour dire il y a des querelles. Atsatritsika amin'izay, atsatritsika amin'izay manomboka eo a ny mijery azy amin'ity masotsika amin'ny maha-olombelo ity a ka hijery ny fahalemeny foana izay miteraka ady sy korotana satria amin'izay fotoana izay tsika tsy maintsy hivoaka koa ny teny avy any amintsika. Et ça peut même arriver à des divorces. Ary mety hiafara hatramin'ny fisaraha-panambadiana mihitsy ary izany. Et le divorce n'est pas de Dieu. Ary ny fisaraha-panambadiana dia tsy avy amin'Andriamanitra velively. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Araky ny tenin'Andriamanitra hoe izay natambatr'Andriamanitra aoka tsy ho saran'olombelona. Je pense que quand on a cette attitude, on veut obéir au Seigneur. Mino a fa rehefa manana an'izay toe-po hoe te anaiky ny tompo izay isika, On aura la foi dans notre cœur. dia manana finoana ihany koa tsika mazava ho On azy ao aura am-potsika la ao. foi dans notre cœur. Anana finoana isika ao am-potsika ao. Moi qui m'a emmené de me bagarrer tous les samedis. Qui m'a emmené de me bagarrer tous les samedis. Iza ho ianareo no natonga na ho lasa izay vehivavy miady isaky ny sabotsy izay miady amin'ny vadiko izay. Parce que l'évangile n'était pas encore devenu une révélation dans mon cœur. Inona ny antony natonga an'izay satria tsotra ihany tsy mbola tonga fanambarana tao am-poko ilay filazantsara. Que le Seigneur, il va prendre soin de moi. Ka takatra hoe ny tompo anie karakara e. Que nous valons plus que les oiseaux du ciel. Ary zara dia ho karakara ny mihoatra ny vorona, tsitsiny. Et qu'on n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Ary tsy mila manana amin'inona na amin'inona akory isika. Que le Seigneur allait pourvoir à notre besoin. Fa izy no hamatsy ny zavatra ilayntsika rehetra. Je n'avais pas encore cette révélation. Mbola tsy takatra izay fanambarana izay. Et mes yeux étaient fixés sur mon mari dans le naturel. Ary mazava ho azy fa ny masoko a dia nibanjina ny toetra ny vadiko tamin'ny hita masoko io foana. Ben, s'il ne donne pas l'argent, comment on va vivre? Dia ozy izy hoe raha ohatra ka tsy hita daholo ny volany ahoana ary ny ahafahana iaina e. Vous voyez quand on n'est pas dans l'esprit, quand on est dans la chair, où ça nous emmène. Takatrareo ve rehefa amin'ny fotoantsika tsy mandeha araky ny fanahy fa mandeha araky ny nofo lasa ohatrohatry ny ahobina ny fomba fisainantsika. Mais quand j'ai compris l'évangile, mes sœurs, Fa tamin'ny fotoana kosa natakarako ny il y a filazantsara une œuvre rahavavy. qui s'est faite dans mon cœur. Ça, je suis reconnaissante envers le Seigneur. Tena makasitraka ny tompo a ny amin'izany fa tena nisy asa nitranga tao amin'ny Je fiainako. l'ai relâché. Tena navotsotro amin'izay ny vadiko nanomboka teo. Je dis, Seigneur, tu vas prendre soin de nous.
tena ozy izy aho hoe ny tompo manomboka izao a dia ianao no hikarakara anay C'est toi qui pourvoiras à nos besoins. ianao a no hijery ny zavatra rehetra ilainay J'ai besoin de l'accepter tel qu'il est. mila manaja azy a amin'ny maha izy anazy fotsiny a Mais attention, hein, pas faire semblant. fa aoka hitandrina tsy amboamboarina Ok? akory Il a fallu que cette œuvre-là soit vraie. fa aoka ho tonga famarinana izay asa mitranga ao Que anatintsika je izay l'accepte avec amour dans mon cœur fa tena hoe manaiky azy a miaraka amin'ny et fitiavana permettre au Seigneur de faire ce qu'il a besoin de faire. ary mamela ny tompo a anao a zay tokony ataony Amen. amen À ce moment-là, je pense que le Seigneur amin'izay fotoana izay mino aho fa ny tompo va nous aider, afaka manampy atsika va ouvrir nos yeux. anokatra ny masom-panahintsika Comment vraiment être une femme vertueuse dia lasa ohatrany ahoana ny atonga antsika ho vehivavy a mendrika qui s'occupe de sa maison, izay mikarakara ny tokantranony qui a un respect pour son mari. izay manana fanekena ny vatany Comme je dis, quel que soit comment il peut être, araka ny voalazako teo na ahoana ny mety ho toetrany mais quand on a compris que c'est l'homme que le Seigneur a placé à côté de nous, fa amin'ny fotoana anankiray takatritsika hoe io lay vady sahaza napetraky ny tompo eo amintsika eo hein, et qu'il n'y aura pas d'autre, ary tsy misy hafa intsony mais je peux vous dire que le Seigneur est assez fidèle mino ahy ianareo fa ny tompo a dia mahatoky pour s'occuper de nous. ary afaka mikarakara atsika Amen. amen Je voulais partager un petit peu aussi, encourager les sœurs qui ne sont pas mariées, tia ampahery an'ireo rahavavy a zay tsy manambady ihany koa androany hein, qu'il ne faut pas se décourager. aokitsika tsy ho kivy Hein? Qui c'est qui est découragé ici parce qu'on n'est pas marié? iza ny kivy eto satria tsy manambady Hein? La parole de Dieu nous dit, tenin'andriamanitra dia milaza amintsika et, comment je vais dire, dans 1 Corinthiens 7, koritianina voalohany toko fafito vous voulez lire? Allons lire. ovakitsika ve sa andao ovakitsika vetivety ary C'est les jeunes. 1 Corinthiens, non? koritianina voalohany a toko fafito Ça aussi, comme je vous encourage et à lire Corinthiens, la parole de Dieu est là pour nous enseigner. mapirisika anareo kosa satria ny antony ten'andriamanitra dia ahafana mampahery atsika dia vakio toko sy andiny rehetra ao amin'ny koritiana voalohany toko fafito io C'est bon de connaître l'évangile. satria zavatra tsara zany hoe mahafantatra filazantsara C'est zany bon de vivre l'évangile. tena tsara ny miaina ny filazantsara C'est bon que quand on vit l'évangile, la parole devient une révélation en nous. ary tena zava-dehibe hoe amin'ny fotoana rehefa miaino ny filazantsaratsika dia lasa tonga fanambarana ao atsika le izy ao am-potsika ao Et dans notre cœur, on veut se soumettre. ary ao am-potsika lasa miteraka fanekena izany Et ça nous évitera de vivre n'importe comment. ary zany a dia miaro atsika tsy aina amin'ny iaina amin'ny zavatra Ça nous évitera de penser n'importe comment. lasa hiaro atsika tsy aina amin'ny fahatany izany De penser comme on a envie de penser. na hoe isaina arak'izay tiatsika isainana Mais les pensées qui ne sont pas de Dieu, fa ireo fisainana izay tsy avy amin'ny tompo ça détruit. dia mamotika avokoa Amen. amen Et je voudrais, alors, à ceux qui ne sont pas mariés, andininy fahavalo de chapitre 8. 7, verset 8, oui à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, fa hoy izao amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. C'est comme l'apôtre Paul qui n'était pas marié. tsara aminy raha mitoetra tahaka izy zany hoe tahaka ny apôstôly paoly a satria apôstôly paoly koa dia tsy nanambady Il dit, mais s'il manque de continence, ça veut dire il manque de conviction, non? nefa raha tsy maharitra izy Qu'il se marie. dia aoka anambady ihany D'accord? Car il vaut mieux se marier, satria fa tsara ny manambady que de brûler. noho maimay Qu'est-ce que ça veut dire? ina midika iny zany Au lieu d'aller pécher, tomber dans le péché. zany hoe raha ohatra ka lasa milatsaka tafalatsaka ao anaty fahotana
D'accord? Si on ressent, ben, écoute, on n'est pas marié, on est arrivé à un certain âge. raha ohatra tsika ka tonga amin'ny taona anankiray mbola tsy manambady isika On veut se marier. tena manam-paniriana anambady isika C'est pas un péché. tsy fahotana akory izany Hein? On reste dans la foi, on demande au Seigneur, on prie, on attend le temps du Seigneur. manana finoana tsika miandro ny tompo tsika miandro ny fotoanan'ny tompo Mais entre-temps, on vit dans la sainteté. fa mandrapatonga an'izay kosa dia miaina ao anaty fahamasinana isika On vit dans la pureté. miaina ao anaty fahadiovana On vit dans la crainte de Dieu. miaina ao anatin'ny fatahorana an'andriamanitra Si vraiment on a envie de se marier. raha ohatra ka hoe Parce qu'il faut vraiment faire attention. raha ohatra ka hoe maniry anambady isika satria mila mitandrina tsara Car il vaut mieux se marier que de se brûler. satria hoy ny tenin'andriamanitra hoe fa tsara ny manambady noho ny ho maimay Si on se marie devant le Seigneur, notre vie est en ordre devant le Seigneur, on se marie, ben, gloire à Dieu. raha ohatra ka hoe manambady isika dia tsy manambady isika dia ny fiainantsika tokony milamina tsara ara-dalàna tsara eo anatrehan'ny tompo Mais de faire attention de ne pas tomber dans le péché. na koa mbola tsy manambady isika ny zava-dehibe zany dia tokony tsy ho latsaka ao anaty fahotana isika À ceux qui sont mariés, dans le verset 10, andininy fafolo kosa j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, ary ny manambady dia didiko nefa tsy izao fa ny tompo que les femmes ne se séparent point de leur mari. aoka tsy alamilany vavy On ne se sépare pas pour un oui, pour un non. tsy mila tsy aoka tsika tsy isy an'izay hoe fisarahan'izay na amin'inona na amin'inona Hein, là, j'en ai assez avec lui, il est comme ça, mais on ne se sépare pas pour un oui, pour un non. tsy hoe akory tena tofoka ny aminy dia hisaraka aminy amin'izay tsy izay velively satria tsy tokony hisy antony hisarahantsika Mais on permet à cette œuvre de se faire de notre cœur, fa velantsika io asa io hitranga ao anatin'ny fotsika de reconnaître qu'il est notre mari, ary ahafahantsika manaiky hoe io ilay hivady quelle que soit sa situation. na inona toe-javatra mbola iainany Cette soumission-là est là dans notre cœur. ary aoka izay On fanekena a zay la ao foi dans le am-potsika Seigneur manana finoana isika et ao on amin'ny va tompo voir des grandes choses. fa tsy maintsy ahita On va voir zavatra le changement, mes sœurs. ahita zavatra lehibe goavana dia ilay Moi, fiovana je peux vous dire, za afaka miteny anareo si on se soumet à l'évangile, à la parole de Dieu, raha ohatra ka manaiky ny tenin'andriamanitra on va isika voir des miracles dans notre foyer. tena afaka hita fahagagana ao atokantranotsika isika C'est pas impossible pour le Seigneur de changer notre mari. tsy zava-sarotra amin'ny tompo zany hoe manova ny vadintsika zany Mais le Seigneur veut changer mon cœur moi-même, fa premièrement. ny tompo aloha te hanova ny foko zany no mila miova aloha On peut dire ça là, les femmes mariées qui ont des difficultés, dit le Seigneur veut changer mon cœur, moi, premièrement. afaka miteny an'izay ve tsika Parlez raha avec vous-même là. afaka miteny an'izany ve tsika raha vavy ho atsika izay manambady hoe afaka Amen. hovain'ny tompo aloha ny foko Amen. amen Alors, s'il est séparé, qu'elle demeure sans se marier. nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady S'il est arrivé une situation qu'on a dû se séparer, raha ohatra zany sanatria nisy toe-javanitranga ka lasa tsy maintsy nisaraka isika mais mes sœurs, que nous demeurons sans se marier. nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady Ou ce qu'elle réconcilie avec son mari. na aoka hody amin'lahy Amen. amen Et que le mari ne repudie pas point sa femme. ary ny lahy aoka tsy ala amin'ny vadiny izay ny toy ihany moa zany Il y a encore plein de versets, plein d'exemples, plein de conseils. mbola maro ny andiniteny-tsoratra masina torohevitra mikasika an'izany Que le Seigneur veut communiquer à notre cœur. izay zavatra tiany tompo apita ao anaty lalon'ny fotsika ao Que le Seigneur veut qu'on soit conscient. ary ny fanirian'ny tompo dia isika ho tonga saina Que le Seigneur veut qu'on est au courant, on est conscient, on sait que c'est dit dans la parole de Dieu, on sait que c'est comme ça, que c'est la volonté de Dieu. ny tanjon'andriamanitra dia tsotra ihany hoe voasoratra ireo andiny-tsoratra masina maro be ireo hoe tena anisany hoe sitrapon'andriamanitra Amen. ireo rehetra voalaza ireo
Et on est sûr qu'on va se laisser guider dans l'esprit. Ary aokontsika azo antoka hoe On sera sur la- afaka ho tarihan'ny fanahy. quelle que soit notre situation, que nous on est mariés, séparés, divorcés, Na inona toe-javatra misy atsika na misara-panambadiana isika na manambady isika na tsy manambady isika il y a un plan de Dieu pour nous. dia misy planin'Andriamanitra ho atsika foana. Le Seigneur est concerné avec notre vie. Andriamanitra dia linany amin'ny fiainantsika Et il y a de la place pour nous dans l'église du Seigneur de le servir. ary misy toerana ho atsika ao amin'ny fiangonan'ny tompo a afaka manompo azy foana isika. Personne n'est mis de côté. Tsy misy a voilikilika na iza na izy. Personne n'est mis de côté. Tsy misy a ahilika na Le iza na izy. Seigneur a une parole, a une direction, a une vision, a un plan pour chacun de nous. Ny tenin'Andriamanitra dia misy torolalana, misy vina ho atsika tsirairay avy. Amen. Je vais parler aussi un petit peu avec les jeunes avant de terminer. Alohan'ny hamaranako a dia hiresaka kely amin'ny tanora aho. Ne vous pressez pas de vous marier. Aza maika ny anambady, maimay ny anambady. Cherchez le plan de Dieu. Fa aoka ianareo a hitady ny sitrapon'Andriamanitra. Servez Jésus. Manompo an'ny tompo. Il n'y a pas d'âge. Tsy misy taona. Il n'y a pas, ah, j'ai eu 24, 25, 26, 27. Tsy misy taona akory ny fanambadiana hoe 4 amby roapolo, 5 amby roapolo, 6 amby roapolo, 7 amby roapolo taona. Moi, j'avais une tante qui s'est mariée à 77 ans. Za dia manana ravavin-dreniko a izay nanambady tamin'ny fa 7 amby 70 taonany. 70 ans. 70 taona azafady. Et le mari qui avait 77 ans. Fa ilay vadiny kosa dia 7 amby 70 taona. Mais ils étaient les deux, c'était leur premier mariage. Izy mivady ireo a dia samy mbola tsy nanambady teo aloha fa zany hoe tamin'io fotoana io zany zareo vao nanambady. Ils étaient les deux jeunes filles, jeunes gens ou vieilles filles. Tsy haiko moa zany izay lazana anazy hoe tanora lehibe, tanora antitra. Ça, c'est la sœur de ma maman, c'est une sœur, vraiment un exemple, une tante pour moi. Izay a dia ravavin-dreniko izay anisany tena modely Qui a toujours pris soin des neveux, des nièces, qui a travaillé pour prendre soin de la famille. Ary izy nandritry ny fiainany a satria izy moa ny asa dia izy foana nikarakaranyireo zanatra vaviny a, izy ihany koa nanampy a tamin'ireo zavatra nilaina. Elle est partie en France pour travailler pour nous aider à Maurice. Lasa mihitsy izy Envoyer l'argent. lasa mihitsy moa izy a nandeha niasa tany a Frantsa ahafany mandefa vola ho an'ny fianakaviana zany mba hanampinanay. Dans un sens, elle s'est sacrifiée, non? Amin'ny lafiny iray afaka tenentsika hoe tena nanolotra ny aina izy a nikarakarany anay. Mais le Seigneur ne l'a pas oublié. Fa tsy adinon'ny tompo Je izy ne akory. sais pas si elle avait un désir de se marier ou pas. Tsy fantatra aloha mikasika an'izay hoe nanam-panindrina Mais à anambady ve moa 70 izy ans, sa le tsy. Seigneur ne l'a pas oublié. Fa tamin'ny fa 70 taonany Elle a a tsy rencontré adinon'ny son tompo izy mari satria dia niona tamin'ilay à vadiny 70 ans. izay 7 amby Mais 70 ils taona. étaient heureux, je peux vous dire, elle était heureuse. Tena minoana reo fa tena anisany tena sambatra tao anaty fahasambarana izy roa. De la voir avec tonton Pierre. Rehefa mahita an'izy roa miaraka izay mahita anazy miaraka amin'ny tonton Pierre. Coucou, mon chéri. Dia ohatr'izay ny fihetsiky ry zareo a. Mais c'était un mariage pur, vous autres. Tena teneniko anareo fa hoe Elle n'a pas connu d'homme dans sa vie. tena teneniko avant. anareo fa tena hoe Mais quelle grâce! mariage a tao anatin'ny fahadiovana grâce. tanteraka tsy mbola nafantatra olona akoatrin'io vadiny Alors, io pour les izy. jeunes filles qui ont 50, 60 ans, il y a encore de l'espoir. Ka noho izany ry rahavavy a 50 taona mahery a mbola misy fanantenana ao anareo. Restez dans la foi. Fa aoka hijanona ao amin'ny Restez dans finoana. l'obéissance envers l'évangile et la parole de Dieu. Aoka hijanona hitoetra ao anatin'ny fanekena ny Le filazantsara sy ny Seigneur a un plan ten'Andriamanitra. merveilleux pour vous. Le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Fa ny tompo a dia manana planina tsara ho anareo. Et je connais aussi des parents, des mamans surtout, Ary za koa dia mahafantatra rahavavy reny a qui des fois mettent une pression sur leurs enfants. matetika indraindray a dia ry zareo mihitsy no mametraka manery any ny zanany a. Je ne sais pas si ça existe ici. Tsy fantatro moa raha misy an'izay trangany zavatra izay eto aminareo a. Les mamans qui voient leur fille qui a eu des, je sais pas, peut-être plus 20 ans. Mety hoe misy reny a efa manomboka mahita ny zanany vavy efa manomboka mahazo taona mety hoe 20 taona azy. Ah, mais c'est un déshonneur. C'est un déshonneur.
ohatrany hoe raha mahita le zanany izy zany a 20 taona mbola eo a dia lasa raisiny ohatrany hoe efa fambaraka le izy. Qu'est-ce que les gens vont dire? Inona no resan'ny hafa mikasika ny zanako? Ma fille a cet âge-là, n'est pas encore mariée. Efa zao ny taona ny zanako nefa mbola tsy manambady La any. voisine, sa fille a 15 ans, elle s'est mariée. Ny mpiara-monina 12 taona ny zanany dia efa lasa nanambady. On ne peut pas se comparer aux autres. Aokontsika tsy apita ny fiainantsika amin'ny hafa. Et les mamans, ne mettez pas de pression sur vos enfants, sur vos filles. Ary ho antsika rahavavy reny aokontsika tsy aneritery ny zanakitsika amin'izay lafin'izay. Laissez le plan de Dieu se faire. Aveloa ny plan'ny tompo hitranga. Et comme je dis, il n'y a pas l'âge. Le Seigneur a son plan. Ary ao amin'i Jesosy tsy misy taona fa izy dia manana Mais il plan. faut juste se rassurer qu'on rentre dans le plan de Dieu. Zavatra mila azo antoka fotsiny dia zavatra iray ao anatin'ny sitrapon'ny tompo miditra ao anatin'ny sitrapon'ny tompontsika. Que le Seigneur nous donne un mari selon son plan. Aoka ny tompo hanome antsika ilay vady araky ny planiny. Au lieu de marcher selon les coutumes du monde. Raha ohatra ka tokony lasa mandeha araky ny fombafomba isika ny fomban'ny fiarahamonina. Ben, je suis arrivée à tel âge, tu es arrivé à tel âge, il faut te marier. Satria efa zao taona efa mandeha ny taona mila manambady amin'izay. C'est pas pour nous ça. Tsy ho antsika zany. Demain après-demain, quand on va voir nos enfants en train de souffrir. Raha satria raha izany dia mety hoe raha pitso na raha afaka pitso ahita ny zanakitsika mijaly isika ao anaty tokantrano. Parce qu'il y a eu une pression, il a fallu qu'elle se marie. Satria lasa nisy faneriterena fotsiny hoe efa tokony hanambady izy. À cause des autres. Noho ny amin'ny hafa. Qu'est-ce que les autres vont dire? Satria inona no lazain'ny hafa ny amintsika tsikerany hafa. Et ces pauvres enfants-là aujourd'hui, peut-être ils souffrent. Dia lasa hoe vokatr'izay dia lasa mijaly miaina anatin'ny fijaliana fotsiny ny zanakitsika. Comme diraient les Mauriciens, je peux manger de morgose. Comme diraient les Mauriciens, c'est elles qui savent la misère qu'elle est en train de traverser dans sa maison. Araky ny filazanay Mauriciana moa hoe izy ihany no matsapa n'ilay fijaliana iainany ao atokantranony ao. Mais nous les parents, on est heureux, on est fiers. Fa tsika ray aman-dreny falitsika. On a fait un beau mariage. Mireharetsika hoe nanao. On a invité tout le monde pour venir faire la fête. Notre orgueil a pris un coup. Nanao fety isika nanasa fianakaviana. Mais nos enfants sont en train de souffrir. Fa nefa ny zanakitsika kosa dia mijaly. Moi, je préfère voir ma fille dans ma maison, même s'il n'est pas marié. Za manokana dia aleoko lavitra mahita ny zanako vavy ao atokantrano na mbola tsy manambady ary izy Mais qu'elle est bien dans son cœur, qu'elle sait le Seigneur et qu'elle est heureuse. Ary tena hoe manompo ny tompo izy ary tena misy fifaliana ao am-pony ao zay ny anazy zava-dehibe. Que pour dire elle est mariée, elle a un mari, mais c'est elle qui sait qu'est-ce qu'elle est en train de traverser. Na kosa hoe mahita anazy hoe manambady nefany izy ny tena mahafantatra ny zavatra mety hoentiny sy zakainy ao atokantrano ao. Si elle est bien, gloire à Dieu, merci Jésus. Raha ohatra hoe milamina ny tokantranony tsara zany voninahitra ho an'Andriamanitra. Mais je ne suis pas sûre que quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, nefa je mino suis sûre que quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, rehefa tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra zay isika. mais je ne crois pas qu'on peut être heureux. Tena tsy mino hoe afaka ao anatin'ny fifaliana sy fiadanana isika. Tsy velively. Amen. Amen. Laisse-moi juste lire ce petit verset que les parents, les mamans. Mamela anareo amaky andiny soratra masina vetivety ao amin'ny Koritiana voalohany andiny fafito andiny Koritiana voalohany toko fafito andiny fa enina amby roapolo. Vetivety utadiavintsika vetivety le toko sy andininy. Qui connaît ce verset-là, dépasse, comme c'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Là. Si la femme, les parents, la maman, qui voit que sa fille a dépassé l'âge, zany hoe le toko sy andinina mikasika ny hoe amin'ny fotoana anankiray ireo ray aman-dreny rehefa mahita hoe efa lasalasa ny taonan'ilay zanany j'ai lu ça avec vous là, non? dia mampirisika azy hanambady amin'izay. Mino fa efa mivakitsika zany. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Si nos enfants ne se marient pas, nos filles, 5,
36, c'est ça que je disais. Zay ny Koritiana voalohany toko fafito andininy fa enina amby telopolo. Voilà. Merci ma sœur. Zay indrindra misaotra rahavavy. Alors si quelqu'un regarde comme déshonorant, fa raha misy mihevitra fa tsy mety ny fitondran'ny zanany vavy pour sa fille qui dépassait l'âge nubile, fa raha misy mihevitra fa tsy mety ny fitondran'ny zanany vavy virjina et comme nécessaire de la marier, satria mihoatra noho ny taona tokony anambadiany ny zanany ka tsy maintsy isy izany qu'il fasse ce qu'il veut. dia aoka izy anao izay sitrapony. Il ne pêche point. Tsy manoty izy. Amen. Aoka qu'on se marie. Qu'on se marie. C'est la parole de Dieu dit. aoka anambady izy. Tsy manoty izy, aoka anambady izy. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, cela fait bien. Fa raha misy kosa efa mikasa tsara ao am-pony sady tsy misy mahatery azy fa mahazo manaraka ny safidiny ka ninita ao am-pony hiaro ny zanany vavy virjina. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Dia anao tsara izy. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Ka izay manome ny zanany virjina ampakarina dia manao tsara. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas le mariage qui est tout dans la vie. Tsy fataperana tsy hoe zavatra lehibe indrindra akory ny antsoina hoe fanambadiana. Fanaperana. Mais ça aussi, je pense qu'il doit y avoir une révélation de notre cœur. Fa hatrany dia mbola miteny ihany aho hoe ny resaka fanambadiana dia tokony misy fanambarana mikasika an'izany ao am-potsika ao. Comprendre la parole de Dieu. Mila takatritsika foana ny tenin'Andriamanitra. Comprendre le plan de Dieu. Mila takatritsika foana ny planin'Andriamanitra. Dans tous ces domaines, dans tous ces aspects qu'on parle. Ao anatin'ireny toe-javatra rehetrarehetra izay resantsika ireny zany. Si on s'applique à l'évangile, rehefa mifanaraka amin'ny filazantsara on veut vivre l'évangile, dia te hiaina amin'ny filazantsara, et qu'on est conscient que notre vie appartient à Jésus, ary tena tonga saina hoe qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ny fiainantsika dia efa an Jesosy ary tsy manao izay tiantsika intsony. On prie, on cherche la volonté de Dieu. Dia tena mivavaka isika mitady ny sitrapon'Andriamanitra. On veut s'aligner à la parole de Dieu. Dia hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. On veut vivre la parole de Dieu. Ary maniry hiaina ny sitrapon'Andriamanitra. On veut mettre en pratique la parole de Dieu. Ary te hampiatra ny tenin'Andriamanitra isika. Et toutes ces choses-là vont prendre place en nous. Ary andray ny toerany ireo zavatra rehetrarehetra ny resantsika ao amin'ny fiainantsika. On va éviter nous-mêmes de souffrir pour rien. Zany hoe anafaka atsika hiferinena sy haina zavatra izay tsy tokony hainantsika akory isika. Mais de se rassurer qu'on vit pleinement cette soumission envers l'évangile. Fa ny zavatra katsahantsika dia hoe miaina an'izay hoe fanekena izay voalazany tenin'Andriamanitra itsika. Amen mes sœurs. Amen rahavavy. Souvent j'entends matetika mareo hoe j'aurais pas dû me marier avec lui. Tokony tsy nanambady an'iny aho zany. J'ai fait une erreur. Tena nanao fahatsoana nanambady an'iny. Tsy napoziko hoe ohatr'izao au commencement il était gentil, maintenant il a changé. Tamin'ny voalohany tena ohatr'izao ny toetrany fa rehefa avy eo niovy izy. Mais on est mariés. Fa efa nanambady sika. On est attaché à notre mari. Efa miaraka mivaditsika. On est appelé à prendre notre croix. Manomboka eo dia mitondra azy fijaliana ny azontsika Jusqu'à ce que atao. le Seigneur revienne. Mandra-piveriny Jesosy any amin'ny raha olo-lanitra. Mais je peux vous dire, fa minoa ianareo Jésus est fidèle. mahatoky ny tompo. Jésus est bon. Tsara Jesosy. Jésus a changé la vie de mon mari. Nanova ny toetra ny vadiko Ça, je Jesosy. peux vous dire. Tena afaka miteny anareo Je suis andro any. tellement reconnaissante envers le Seigneur. Tena mankasitraka ny tompo Mais si j'avais pas mis l'évangile en premier dans ma vie, fa raha ohatra ka tsy tia filazantsara tia nekeko aloha nataoko zavatra voalohany teo amin'ny si fiainako. j'avais pas pris cette décision de me soumettre à l'évangile, Raha ohatra ka tsy nandray an'izay fanapa-kevitra hoe anaiky ny et tenin'Andriamanitra sy ny de filazantsara izay et de laisser la crainte de Dieu saisir mon cœur, ary indrindrindrindra namela n'izay fatahorana an'Andriamanitra nahazo ny foko izay peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. mety hoe tsy tonga teto akory andro any.
Hein, je ne peux pas ne pas vous dire ça, c'est un petit bout que j'ai oublié de dire, qui fait partie. Te-hiteny aminareo an'ity zavatra anankiray ity za diniko ny teny azy teo. Le Seigneur est glorifié dans tout ça, j'ai pas honte de vous dire. Tena omem-boninahitra ny tompo ao anatin'izany a, tsy mamenatra ny izara amin'izany aminareo. Mais quand il n'y avait pas cette œuvre encore dans mon cœur, Tamin'ilay fotoana mbola tsy nisy an'io asa nitranga tao anatin'ny foko io a, à un moment donné, j'avais dit, nisy fotoana tena niteny mihitsy, je n'en peux plus, tena tsy vitako tsony, je vais le quitter, tena hisaraka, je vais le quitter. hisaraka, À quel point? tena hoe satria mafy ny zava-nitranga. Mais quand j'ai crié au Seigneur, vous savez, j'avais vu mes 2 enfants. Quand j'ai dit ça, j'étais mariée. Hein. Tamin'izany fotoana izany a niteny an'izay a efa nanambady a tamin'io fotoana io ary tamin'ny fotoana nijerevako ny Mais zanako mianadahy. qu'est-ce qui m'a emmené à être dans cet état-là? Inona ny moa no natonga nananana an'izay toe-po zay? Il n'y avait pas encore la révélation de l'évangile. Satria te hisaraka satria mbola tsy nisy an'ilay fanambarany filazantsara. Pourtant, j'aimais le Seigneur. Nefa tena tiako Je ny tompo. servais le Seigneur. Tena nanompo ny tompo a tamin'izay fotoana izay Je a. prenais soin des sœurs. Ary za ary dia tena hoe Hein? mikarakara. Mais le Seigneur, lui, il est fidèle, il connaît mon cœur. Tena nikarakara nanoana an'ilay rahavaviko ao am-piangonana fa hitan'ny tompo kosa nefa ny foko. C'est ça qui est bon avec le Seigneur. Zay ny tena C'est ça qui mahatsara me dépasse ny avec le fiarahana Seigneur. amin'io Jesosy io ary tena hoe tsy takatry ny saina foana Dans nos Jesosy faiblesses, dans nos faiblesses, satria ao anatin'ny dans nos fahalementsika manquements, ao anatin'io tsy fampino eo Il amin'ny prend soin fiainantsika de io nous. a dia ao izy a efa Parce qu'il mikarakaratsika connaît le cœur. sahady satria izy no mahalala ny il sait qu'il y a fotsika. la crainte de Dieu. Il sait que j'avais cette crainte dans mon cœur. Fantany tsara hoe nisy an'izay tahotra zay tao am-poko Je voulais le servir, te hanompo anazy a mais j'avais besoin de la révélation de l'évangile. fa tena nilaiko a ny fanambarany filazantsara. Ce jour-là, le Seigneur m'a attrapé. Dia tamin'io fotoana io dia nahazo ny foko ny tompo, Le Seigneur m'a parlé. niresaka tamiko izy. J'ai passé toute la nuit à m'humilier, à demander pardon à mes enfants, pardon à mon mari, pardon au Seigneur. Nandritry ny alina dia nivavaka nataoko a dia nanetry tena ny bebaka nanolona ny vadiko ny zanako. Comme si une voile est tombée. Tahaka ny hoe niala ilay zay zavatra nandrakotra ny masoko. Et j'ai dit, Seigneur, pardon. J'ai dit, pardon, Seigneur. Tena hoe izay ny ambetin'ny vavako hoe mifona Jesosy, mifona tompo Je vais prendre ma croix. dia ho raisiko ny hazo Je vais te fijaliko. servir. Anompo anao a, Fais cette œuvre dans mon cœur. toy izy a manaova an'izay Emmène asa cette ao soumission am-poko. en moi. Hoento ato am-poko izany fanekena izany. Emmène cette patience en moi. Omeo anahy koa izay Fais faharetan'izay cette œuvre en moi. Une Att- œuvre avait besoin de se faire. satria misy asa tokony misy asa mitranga ao anatiko Arrêtez de voir le mari dans le naturel. izay hoe tokony mijanona amin'izay tsy mijery ny vadiko a amin'ny mita maso intsony a Mais de voir le plan de Dieu pour ma vie. fa tena hoe mahita ny plan'ny tompo a ho Amen. amin'ny fiainako. Amen. Et le lendemain matin, j'étais partie voir les frères. Le frère, Ary le frère Marc, le frère Roland. ary ny apitso marainana iny a dia lasa nandeha niona tamin'ny ranada marika sy ranada roland. Ben, je savais qu'est-ce qu'ils allaient me dire. Hein? Efa fantatro hoe inona moa zany no tenenin'izy ireo anahy. Prends ta croix. Raisy ny azo fijalianao. Prends ta croix, ma sœur. Raisy ny azo fijalianao ranabavy. Mais moi, il fallait que je sois vrai devant les serviteurs de Dieu. Fa ny zavatra nila nataoko fotsiny dia hoe nila tsy nanafina na inona tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra. Ma vie n'était pas cachée. Ny fiainako a dia tsy nafenoko na nazonoko azy samy rery. Je dis quand même une décision pareille, une situation pareille. Je ne peux pas faire comme si rien n'était et que les serviteurs de Dieu, mes anciens, ne sont pas au courant qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Satria raha nisy an'izay zavatra nitranga izay teo amin'ny fiainako a hitako hoe tsara kokoa raha mahafantatra ny fiainako sy izy zavatra mitranga eo amin'ny fiainako a ireo mpanompon'Andriamanitra izay ao amin'ny fiangonana misy C'est ahy. vrai que sur le coup, le Seigneur m'a parlé, il m'a libérée, je me suis humiliée, j'ai pleuré. Marina tokoa teo ny eo ihany a dia efa tena mibebaka, efa nifona, efa nanasitrana anahy ny tompo fa mbola nila ihany a nakany amin'ny J'ai mpanompon'Andriamanitra. compris que c'est ma croix, c'est mon chemin. Efa azoko mialina iny ihany tamin'ny fotoana izay mivavahako, efa azoko hoe mila manetry tena, mila mandray ny hazo fijaliako a. J'aurais bien pu aller à l'église le lendemain matin, pas faire comme si tout était bien. J'avais déjà ressenti la bonté de Dieu, le pardon du Seigneur, la restauration. J'étais bien.
satria efa nilamina tsara ny foko efa ao tsara efa afaka nakany am-piangonana amin'izay nideran'ny tompo fotsiny nideran'ny tompo satria efa sitrana efa nisitran'ny tompo navelany ny eloko afaka nanao an'izay fotsiny ihany zany ny apitso marainana iny. Mais je voulais que mes pasteurs, mes serviteurs de Dieu, les frères avec qui je travaille dans la soumission, je voulais quand même qu'ils sachent. Fa ireo mpanompon'Andriamanitra izay miara-miasa amiko ary izay tokony hananako fanekena ihany koa dia hitako hoe tsara rariny raha nafantatra ny zavatra nitranga atao atokantranoko sy ny zava-nitranga atao apoko izy ireo. Qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? Inona ny zavatra nieritreretiko tamin'ny voalohany inona ny zava-nitranga avy eo tao aorianan'izay inona ihany koa ny zava-nitranga. Il se réjouissait avec moi. Dia tena hoe niara-paly tamiko ireo Et le mpanompon'Andriamanitra. Seigneur était glorifié dans tout ça. Ary tena nomemboninahitra ny tompo tao anatin'izany rehetra Amen, zany. mes sœurs. Amen. Notre vie, il faut que notre vie aussi soit comme un livre ouvert. Aoka ny fiainantsika koa ho taky ny boky mivelatra qu'on n'a rien à cacher. ary aoka tsy misy afentsika na inona na inona. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pas ouvrir notre vie comme des journaux. Je sais pas moi si vous saisissez. Azonareo tsara ve ny tiako atongavana aloha tsy hoe ariary amin'ny olona rehetra amin'ny fiainantsika ohatra ny hoe gazety ka mahazo mamaky izay te hamaky tsy izay akory. Mais être vrai. Fa tsy misy miafina. Et c'est bon que les serviteurs qui sont au-dessus de nous, avec qui on travaille dans la soumission, tsy manafina na inona amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay miara-miasa amintsika izay tokony hananantsika ny fankatoavana. qu'ils connaissent ma vie. Aoka mba ho fantatra izy ireny ny fiainako. Qu'ils soient au courant du chemin que je suis en train de traverser. Mba ho fantany hoe inona ny ady sy ny lalana izay andalovako ankehitriny. J'ai besoin de leur aide. Mila ny fanampiany J'ai besoin de leur soutien. ary mila ny fanohanany. Amen. 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 Et c'est beaucoup plus, comment je vais dire, plus facile de faire face quand on ressent que les serviteurs de Dieu sont avec nous, les sœurs, l'équipe est avec nous, on n'est pas seul dedans. Ary maivamaivana kokoa amin'izay fotoana izay ny miatrika an'ilay izy rehefa fantatritsika fa tsy irery isika fa na ny mpanompon'Andriamanitra na ny ravavintsika dia miaraka miray fo amintsika ao anatin'ilay zavatra andalovantsika. Que d'être indépendant, de cacher. Mihoatra ny hoe mandeha irery manafina ny fiainana. On n'a rien à cacher. Tsy misy tokony afentsika. On vit dans la lumière, on marche dans la lumière parce que nous sommes des enfants de lumière. Miaina ao anatin'ny fahazavantsika satria tsika miaina ao anatin'ny fahazavana dia mandeha ao amin'ny mazava, miaina ao amin'ny mazava. Amen, mes sœurs. Amen. Ce matin, c'était un petit peu mon encouragement pour chacun de nous. Zay ny tao apoko nentiko nampaherezana anareo tsirairay avy. Pour nous montrer que nous sommes tous précieuses aux yeux du Seigneur. Ahafahantsika mahatsapa fa tsika rehetra dia tena sarobidy eo mason'Andriamanitra. Comme il y a un chant qui dit jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Misy hira zay milaza hoe tanora sy antsim-panahy miaraka mifaly. Et moi je vais dire, puisqu'on parle de la femme, on va dire mariés, pas mariés, jeunes se réjouiront ensemble. Satria tsika eto satria raha vavy daholo tsika eto mety manambady ianao mety tsy manambady ianao na kely na lehibe andaontsika hiaraka hifaly ao amin'i Jesosy. De la minute qu'on est unis dans l'esprit et qu'on veut faire la volonté de Dieu. Amin'ny fotoana anankiray rehefa tsapantsika fa irayntsika ao amin'ny fanahy ary miaraka tsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Tahian Jesosy tsika rehetra. Jésus vous aime, on vous aime. Tiany Jesosy anareo ary izay koa dia tena tia anareo. Et je sens que ce matin le Seigneur veut toucher les cœurs de beaucoup d'entre nous. Ary tsapako amin'ity marain'ity fa te hikasika ny fon'olona maro. Chacun est là où elle est. Satria tsika tsirairay avy dia samy eo amin'ny teboka misy chacun de nous, nous savons qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Tsika rery no mahafantatra hoe inona le zavatra mitranga ao am-pontsika Chacun de ankehitriny. nous, on connaît nos luttes et nos combats. Ary tsika tsirairay avy no mahafantatra hoe inona ny ady atrehantsika. Et on sait aussi dans quel domaine le Seigneur a parlé à notre vie. Ary fantatritsika koa hoe tamin'ny lafininona ny tena nitenen'ny tompo mafimafy kokoa tamin'ny fiainantsika tamin'ity androany ity. Et dans quel domaine on a besoin d'être libéré. Ary ao amin'ny toetra zavatra ohatrohatrany ahoana no mila an'izay fanafahan'ny tompo izay. Ne croyez pas que votre cas est, comment dire ça,
désespéré. aza mieritreritrynareo hoe efa tsisy azo atao tsony a ny mahakasika anareo. Avec le Seigneur, il n'y a pas de cas désespéré. ao am Jesosy a tsy misy any hoe tsisy zavatra azo atao zany Il n'y tsony a pas tsy a. de cas désespéré. ao am Jesosy tsy misy an'izany hoe tsy misy azo Jésus atao est zany la tsony solution. fa Jesosy ny vahaolana. Et Jésus est la réponse. izy no vahaolana. On peut chanter Jésus est la réponse hein, quand on va faire un appel ankehitriny a dia iantso pour tous ceux qui ont besoin de répondre au Seigneur, qui attendent une touche du Seigneur. raha ohatra ka anisan'ireo izay miandry a miandrandra an'izay kasiky ny tompo Si izay le ianao. Seigneur vous a parlé ce matin, raha ohatra ka niresaka taminao ny tompo tamin'ity marainty on va faire confiance. dia andaontsika Son esprit est là. atoky azy satria Sa eto ny puissance est fanahy là. eto a ny Sa heriny grâce est là. eto ny On fahasoavany va prier pour vous. iara ivavaka ho anareo izay Jésus est la réponse. mialohan'izay dia hiran'ilay heritsika hoe Jésus est la Alléluia. réponse. Merci Jésus. Alléluia, misaotra Jesosy. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Approchez-vous mes sœurs. afaka mandroso ianareo raha avadro misalasala afaka mandroso afaka mandroso ho anareo izay te hoentina bavaka ao anatin'izay hiry izay. Au monde d'aujourd'hui, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus, Jesosy la Jesosy ny vahaolana au monde d'aujourd'hui. amin'ny zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainana ankehitriny izy ny lalana sy famarinana ary fiainana. La vie, Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. On va prier mes sœurs, on va Il faire va pas- confiance à Jésus. andao raha vavy iaraka ivavakantsika dia Gardez iaraka la foi tompo dans votre cœur. iaraka tompo atoky an'ny tompo a aoka hitazona finoana ao Rien n'est fotsitsika impossible au Seigneur. tsy misy tsy hain'ny tompo atao. Dépose au pied du Seigneur aokantsika mimetraka eo atongotro ny tompo tes fardeaux, ny ny zavatra mavesatra rehetra ta souffrance. ny adinao Si tu souffres dans ton cœur aujourd'hui, raha mijaly ianao ao am-ponao ao le Seigneur veut te toucher. ny tompo a te hikasika anao androany. Si tu as plus d'espoir, raha tsy manana fanantenana itsony Jésus est la réponse. Jesosy ny vahaolana Le Seigneur veut changer notre vie aujourd'hui. ary ny tompo dia te hanova ny fiainantsika androany Le Seigneur veut guérir. te hanasitrana Le Seigneur veut restaurer. ary te hamerina milonina indray Restez dans la foi. mijanona mitoera ao anatin'ny Alléluia. finoana. Merci Jésus. misaotra Jesosy. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus
au ciel, c'est tout aussi. Tu ne peux pas avancer. Le temps passé, Tu ne peux pas oublier. Pourtant tu le sais bien, Jésus est le chemin. oh Jésus, Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. oh Jésus, Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la
Tiania più nulla, tani e tani sa, tutto lui sa, asanu e tini, te fanta churava, visi chuchwa. Tu peux